efa niasana izy fa fantatra hoe mila asangaredona kely mihitsy le zaza de mila diovina mihitsy koa any am'le trano ary zareo moa tsy de tsy mpivavaka loatra eto izy de tsy malala an'le hoe rehefa misy manofo ohatran'izao de talohany namparary an'le zaza izy nefa nanofy an'izay de zay mihitsy ngely tena mampalahelo be hoe raha ohatra zao ka nianatra zao ohatra tsy ry zareo tiako tena so malahelo izy raha teneniko an'izany ohatry ny hoe sanatria mandatsy fa hoe le tsy fahalalantsika mihitsy no mahatonga antsika potika ao anatin'ilay fiainana zay zao zavatra raha mba fantatra mialoha le zavatra nitranga de azo ny sorohana tsara mihitsy azo hoe ndroana vao nanofy hoe misy omby ao an-trano na tontolo ny omby de efa nianatra an'izany tsika dikan'izany Andriamanitra zany tsy tonga zany lozy io raha tsy mampafantatra mialoha ny mpanompony izy aloha de mampianatra antsika izy de ny zava-dehibe zany ao anatin'le fampafantarana antsika ahafahantsika miomana raha toa ka hoe mbola sanatria ho avy le loza fa ahafahantsika koa miaro tena mba tsy hahatonga an'le loza ho avy ao amintsika ary raha sanatria tonga ary le loza de efa mba fantatritsika zay zavatra tokony atao ao anatin'izay de zay ny andraikitry ny zoma fanavozana sy fampiorenana tonga de mivantana le fampianarana zomenantsika hoe reto re olona ny karazana ody reto ny tokony hofantarina ao anatin'izay karazana ody rehetrarehetra izay de zay ny antony anaovana an'izy tony tena hoe vaindondra raha aingana be mihitsiny namezana azy tony na ny olona ataontsika hoe ny olona mety tsy mpivavaka eto akory ary de ametsika an'izany rehetrarehetra izany fa zay ny vaovao mampalahelo fa ny vaovao mahafaly indrindra ihany koa de nisy rangatsy tompony tenany lasa ny olona tany Tomasina tamin'ny tapabolana teo eo de lazay le ramatoa foana izy paster rehefa mandeha de ohatran'ny tompony tena zany de zay menakavy tsisy fantany de vao nahazo le resaka ody fity izy tao anatin'le ody fity tao le misy an'le hoe manitra mpandehanana manitra andavy tsara fanony manara-mody de sady ny tomano le vehivavy nandroaka ny 3 andro voninahitro an Jesosy fa nody ao an-trano lehilahy ankehitriny ataovy mafy an Jesosy zany vao ny antso le ramatoa de mitomano be de neveriko hoe nisy loza hoe maty nga le vadinao misaora pastera fa rehefa nyroana le devoly nody ato kina mampitomany am'izany mbola mitomany be am'izany mody zany ianao ka tsy napozina tsony ne paster zany eny tampifaliana ny tena nahafaly azy ony le izy nanao distance sady tsy mpiandry izy ny tsy piomana nefa nandaitra de fa nga moa zany tsy tokony andaitra rehefa tsy mpiandry na tsy piomana fa misy olona zany mieritreritra hoe rehefa tsy mpiandry na tsy piomana de tsy mety le izy de maromaro tena tiako tianay le fijoroana vavolombelona avy any aminareo de vao maiky zany napriska anay name courage hoe andao aparitaka misimisy kokoa ty zavary ty fa za mihiny fa paster koa avy eo mbola izy fijoroana vavolombelona de reto izy reto efa natao tamin'ny alalan'le volantsika na de atao hoe tsy ampy ny atsasa-manilany ary nivita tamin'le vola azo teto de isorana ny tompo moa ny fanoana sy ny fanampiana teny de mba nisy any reto vity reto ka tsy ho lava savary tsy ho lava kabary fa nareo maso mainky ahita sofina mainky andre de avy hatrany de andao atomboka avy hatrany tsy saona izy nareo efa lina tsisy manaiky indrona devoly ho any amin'ny 2025 tsony ka hoe tsatoka be ny fiainanay devoly be ny fiainanay tsisy an'izany tsony eo ka ny fifoazana rehefa izy eny mijoro de mazava izy ka rehefa tonga mazava tsy maintsy lasa ny aizina tsy mitovy tsony zany 2024 sy 2025 zany ataoko samihafa manompo sy ny tsy manompo rehefa vita ny sivana de manina moa zany avahana ny vary de ho avahana ny tsiparifary so de zao no mahafantatra hoe José fa tsy fantatra otsony zany amin'ny 2025 efa ngezy izy am'izany tsotra tombo zay mihitsy ka manana fanantenana zay satria fantatray de zao hoe kely ny andohana fa lehibe no hafarana zay le lazainy Jesosy na de efa mandeha foana rantsao fa ngai lasa formation lasa ohatran'izao de tsy inona kiny idirako am'izany resaka zany zay indray natapahana raha ny tendanay sy lohanay tsy miditra am'izany fikambanana miafiny zany mandrakizay mahavonjy anay ny Andriamanitray ataovy re maneran-tany mihitsy zany averiko aminareo ny adala no mivary tena amin'ny fikambanana miafina ny fanahy tsy varotra fa ny afo be tsy isangisangy anao mandrakizay zany aloha reka mihinana ravimangy isan'andro nefa voavonjy toy izay nanakotileta nefa any amin'ny elo 70 taona ngera be indrindra de tsy maintsy motsika mianakavy ka iza ny vary tena amin'ny resaka ohatran'izany fa mahampanankarena ny Andriamanitsika mamonjy ny Andriamanitsika mifikira am' Jesosy fa tsisy olona mifikitra tamin'ny tompo ka ny alamainy zany tamin'ny fiainany fa rehefa mifikitra ianao de izy mihitsy ny teny anandratra azy ho any amin'ny avo point de départ ny androany 2025 am'izay ndray tsika fa mijery zavatra maro ao anatin'izany amin'ny fitombona rehetrarehetra de mahazo mahatoky tsika fa raha mbola izy koa no Andriamanitra de tsy ho foana ny fanantenantsika misy an'ilay slogan-tsika hoe miady tsy maintsy misy isika tsy maintsy miady
fa isika tsy maintsy mandresy ahoana tsara miady tsy maintsy misy a fa isika tsy maintsy miady fa isika tsy maintsy mandresy tsisy an'izany hoe tsisy ady zany aty fa zany ny aty atany mpiatafika tsika aty tsy maintsy misy ady noho izany ny ady tsy maintsy misy a tsika koa nateraka iady mihitsy satria ny andriamanitsika dia tena zamy mihitsy eo anatin'ny baiboly andriamanitry ny ady izy tsy hoe miady amin'ny fianakaviana fa ady amin'ny devoly satana tena zamy mihitsy hoe mpianady anie andriamanitra eo andriamanitra mahery Jehova mpiady mahery zay no anarany fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao tonga dia efa azo antoka fa tsy maintsy mandresy ianao ka ho zaraintsika ity atsangano ny tanana zay mbola tsy nahazo hoe le tamin'ny heriny zay mbola tsy nahazo fa endry be daholo tsika minao fa endritsika le mbola tsy nahazo an'ilay fanorenana trano le ody rehetrarehetra amin'ny fanorenana trano sy ody amin'ny adivory sy ody fitia sy ny fandrohitam-barotra dia avy hatrany ianao dia miasa ianao rahalahy safidy ho amin'izany fizarana zany dia ameo an'le olona zay rehetra atsangano ny tanantsika azafady indrindra zay tsy nahazo engane mba ho ampy ary to lasa be dehibe noho ny tamin'ny herin'ny androany efa nisy be dehibe natao nge tamin'ity tamin'ny herin'ny androany ahoana naovana ny faran'izay aingany zianao tena zay mihitsiny ka ohatrany efa be dehibe ny nahazo atsangano ny tanana zay efa teto tamin'ny heriny zay efa teto dia ampidina ny tananareo dia atsangano ny tanana vo androany ray izy vo teto ndray fa ahoana eny asina tehaka ho an' Jesosy aloha zany na zany naty zany ary tsika eza ary naneo nge zany mifandimbindimby raha azoko tsara misy tonga aloha dia avy andray misy tonga andray le amin'e dia tongetondray dia petape indray nareo mivaovao dia le tanazo tamin'ny heriny zany atsangano nge sady mizary ianareo dia raha mety rahalahy safidy misy photocopie vetivetika tsy maintsy atao amin'ireny dia tsy maintsy milahatra ry vetivetika engany mba ho ampizary dia aza hitako ihany kio ka ilazy ianareo fa tsy nanana an'ity ianareo izy andray mbola tsy nahazo tamin'le hoe ny ozina sy ny fanapahana azy satria hafa mihitsy indray le ozina sy ny fanapahana azy ay ary izany efa nizaraina teto ihany kio nge izy ity zao ary ho an'izay tsara sitrapo ary satria efa mba tena eny voninahitra ao an-tompo zany efa mba nampiasa vola ihany zany tamin'ny nanaovana ny ambony sy rehetrarehetra ny tao amin'ny radio koa angamba efa nisy ronjato ny olona nandray tao ny zaraina dia ny ampy an'ity androany ity sy le tamin'ny heriny mba asitsy papaika indray aloha anampina ny reto indray aloha mba anaovantsika raha sitrakareo anaovana an'zy ambony sy afaka mbola manome vola zany zay afaka manome fa zay tsy manana tsy maninona zarao fotsiny ho an'ny ambony dia ty sady mizara fa tsy voatery mandoha vola ianao zay tsy manana fa ho an'izay manam-bola dia meo izy zay tsikatra afy ty tsy mitovy amin'le teo vita aloha ve le teo voalohany teo le teo mbola tsy ampy be dabe mbola tsy ampy be dabe tena mbola tsy ampypetsaka ve misy anao photocopie satria efa nizara mantsika atao amin'ny radio fa horonjato mahery efa dia miampy an'reto dia tiako tika ty miaraka aminazy tika zay mbola tsy nandray notina tsy nahazo tamin'ny mihitsy indray ary dia lasa manao ao ary aloha asitsy papaika aloha raha misy satroka kely aloha tsy fanatitra eno tsara hafa ny fanatitra fa tsy papaika anaovantsika photocopie dia asio satroka mandendehany dia mba raisiny misy satroka veny dia raisina vetivetika dia ataondra lasa fidy misy ento dana vetivetika miakatra makany ambony ao amin'nisy tontolo kely eo amin'ny radio zafady atao amin'ny radio andraso teniko misy tompona ndraiky atao amin'ny radio ato mba tapahana kely nge le Facebook tsika ao amin'ny radio fa tsy mety miditra le ato ambany zafady indrindra mba tapahana kely le fandarana hoe langendevoly atao amin'ny radio zany satria mbola mandeha direct le langendevoly dia mba tapahana kely zafady indrindra dia mba latsaka le ato ambany say mandrapizarana iny ary aloha dia sady manazava ihany ao dia raha misy fijorona vambelona koa to dia aso pasteur ele fampiarana ono mandrapizarana iny sao dia mba izy fijorona vavolombelona kosa aloha atao anatin'izay fotoana ny anarana an'ity zay na hoe fotoana mba nanaovana asa teto nandritran'izay raha misy olona roa mandrapizarana iny mba miakatra makety kely izy aloha raha misy zay olona zay hijoro vavolombelona dia amena pasteur ka tonga dia amena photocopie mihitsy ianao kenao ndray veny tsy mena mamay-pona dia somary dia zao
rehefa mandeha mas ty de ty le roana de volo ty pasteur zany hoe mifampitarika etsika ty dafa anao tena metraka le fandraonareo da zany mifandimidimby eo mandroaka an'le devoly any amin'ny trano devoly any amin'ny tambary devoly amin'ny firenena dahoary nareo any amin'ny radio moa zao misy mampalahelo satria ny fizarana an'ilay polycopy ato am-piangonana de ezana ihany misy point anankiroa ahafahanareo maka an'ilay photocopie ny anankiray ao amin'ny radio de ny anankiray ao amin'ny birao fikrimia etsy ambony rasalamy etsy zany sady manazava ny ao amin'ny radio eny moa zany satria mandeha mivatana amin'ny radio izy ty de misy an'ireo akanareo anazy amin'ny andavanandro misy foanao zany so re tomboka namantsika joro vavimbelona izy mora tsy madisy ay fotsiny tsy nitoy eny are de sady mamaly fantania vetivetika ny antony tsy ampiasana loko aluile satria ny resaka kely an'izay za mamotika rindrina aingana be ny aluile satria io rindrina io miaina izy io mitsoka rivotra izy io de mamoaka rivotra de raha vao aluile ny lokona rindrina de tsy afaka miaina le rindrina de mipoaka fotsiny am'izay le rindrina rehefa aveo na mibotsina le loko rehefa lena satria tsy mamoaka rivotra mihitsiny ny rindrina zany miaina izy io misy rivotra tsohany izy io de avoaka mba miala le amandona ao anatin'izay fotsiny ihany tsara indrindra aloha ny andokona rindrina fa tsy aluile fa raha tsy maintsy aluile satria raha isin'ny olona de tsy mampaninina fa rehefa mipoaka eo aoriana de tsy maintsy mipoapoaka tsikelikely hitanao le ohatra mipoapoaka reny izy satria farany taona moa zao de anadio ianareo de tafiditra ao anatin'izay so re tompoko zay nga maniantiny dahoary mety foana rehefa natao aloha natao aoriana rehefa teto misomafana de voninahitra Andriamanitra rery ana nijoroana vavolombelona vavaksika aloha misaotra Jesosy mankasitraka mankatela ny amin'ny fitiavanao famindramponao de ankehitriny raha ijoro vavolombelona eto mpanomponao de engane Jesosy mba hitondra fampiherezana ho an'ny tsirairay avy zany de amin'ny anaranao nankatana izany amen de nijoroana vavolombelona zany araka ny fampianarana tamin'ny heriny le nisy le hoe efa niteneniko tamin'ny pasteur ihany moa le izy nisy ny fiangonanay any Soavinandriny tasy FPVM Ziona fitiavana ny anarany de io fiangonana io feno le bararaty reny ny manodidina de tena tsapany mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra mihitsy hoe tsy misy fiovarana mihitsy le fiangonana de nandeha zany ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ny birao sy ny rehetrarehetra hoe andao hanao hevitritsika satria betsaka ny mpanompon'Andriamanitra vanginy Jesosy hoe tokony ho asorona misy sasany ary vahiny matory eo am-piangonana le misy tafika masindreny tena tonga le devoloka lanoro manindry azy ao de nanao ny hevitra zany hoe asorona le izy de tena nanakaramana olona fa tsy afaka fa tena mafy be mihitsy ny fanambany reny de tena sarotra be zany zay karamana toa de miala maina daholo de nisy mpanompon'Andriamanitra manana entreprise tato amin'ny FPVM tsy tadidiko le FPVM ny vavandry zareo nanana entreprise izy nanao lalana tany aminay tany nanao pavé tamin'ny lalana Soavinandriny izy zany tapitanana Soavinandriny de tonga ny vavaka atao am-piangonana izy de hoe zay ozy izy tonga eto ohatr'izao de manana engin le bulldozer reny zany de ny vadiko moa toniany fiangonana de ny fampiresaka ny zareo hoe inona ny hevitra sao de mba etoana ny gazoal de mba trongisina daholo iny rehetrarehetra io fa tena fefy be mihitsiny de ny fanodenanaiko moa le mpanompon'Andriamanitra ihany koa mantsy izy io de natao ny fividianana ny gazoal natao ny fotoana de ny trongisina tena nitrongisina tena zany tena hoe tena ny olona rehetrarehetra teo an-tanàna variana hoe tena afaka reo ve fa vao afaka le izy tena hita hoe nazavana atao am-piangonana ary tena hoe nisy fiovana be saotra tompoko voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany zay mihitsy mifanafody natao inona tsara le izy trongisina natao inona le izy trongisina akao bulldozer de trongisao mihitsy zay zavatra manahirana anareo ohatran'izany meseho zany ke efa fanehoan'i Jesosy midevolo trongisina mihitsy mifanao azy fa tsy lalalaovany zany fa rehefa miala io mazava io manjaka am'izay Jesosy so raha nantompo zay rehetrarehetra zay so de mba zao ny anaovana anazy fa ilerantsika io fo kely satria izy dareto mbola hitondra zavatra betsaka ao antsika
andeontsika teny ifakaty be mihitsy a de raha ihany-roa ohatra le taratasy de mba mifanatona aloha le olona fa rehefa mivita le photocopie any a de avy eo zaraina daholotsika zay mety indrindra atsangano ny tanana le efa manana isa moa le manana le taratasy teo azafady indrindra reny de raha mety renareo a zay manana tsy mifanakaiky ohatra fa misy an'le tsy manana mba manatona de atomboko pasteur avy hatrany ilay fampianarana satria tsy ho ampy antsika hatramin'ny 10 antsika ny eto de mbola isy fandroana de volany amin'ny farany fa madika kely ianareo le manana ohatra hoe ray a de miaraka amin'ny anankiray le tsy manana aloha raha mba sitrakareo mihina fa tsy ingaina mavesatra nareo ny faty any ningaina mavesatra fa mififoazana zany a tsangana ho azy am'izao zany ndao mandeha tsy voiziny zany ndao ary azanano ny tanana le manana hoe zay manana reny de le tsy manana manantona any reny mifamadika kely mahatsangano ambony azabidinina mihitsy ny tananareo le manana polikopy a le tsy manana rehetrarehetra manantona de mba mifamadika re tompoko de mba taratasy ray nika ambanana ao a de mba mitenena mihitsy efondra eto raha avako hoe fa aza mifanalavitra zany eto fa olona kristianina zany ko zay nge ny kristianina ty ampiangonana mivavaka de nefa raha aveo mifampilonjolonjo ohatran'ny Mazda Eclipse molony iny aveo lonjolonjo be mihitsiny na misy plissé osy pasteral 10 zay atserovako azy foana zay teny zay de mba tsy zay aty koa mbola misy manangatanana ho an'izay mbola tsy manana zay ao ve fanakaiky tsara aloha zao aloha samy manana daholy amizay mba tsy mianahana be le tsy manana de raha aveo mena daholy lay tsy manana polycope reny zay tafafindra daholy rehefa tafafindra aloha nareo de raisy ny tanany eo akaikinareo de arabaina natratra ny zoma farany taona aloha raha hoe sady arao tsikitsiky any aloha izy zay arao tsikitsiky any manahirana be zany samy fifoazana miara-mperaka tsy mifankalala ho mifampilonjolonjo be eo zany aloha mifakaty foana zany angeny tena hoe fibebahana tsara indrindra mifanohana so raha tompoko de samotratry ny teneny fandro indray samotratry ny tombo avao indray raha hoe ary zay mihitsy jereo fa afinaritra be am'izay zao eo aminareo satria efa mifankalala nareo tema tsy mifampihafahafa be mihitsiny ndao ary ao am'izay ary de rehefa avy mifandray tanana daholo tsika anomboka avy hatrantsika amin'ny fampianarana zany vonona avetsika tompoko ndao ary metsika amin'ny pasteur alova metsika tehaka aloha pasteur alova tongetondray androany sotra tompoko izy no anoe avy hatrany sady amintina nefa hitany tapany voalohany de raha vavy andray hitreo ndray koa pasteur ialdisy zany metsika tehaka koa pasteur ialdisy ataontsika mafy mihitsy zany ho an'i Jesosy sotra tompoko makasitraka pasteur sotra tompoko mamerina ny fiara-panalantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika andeha aloha ataontsika ilay hira hoe ry fanahy masina ao ambony dia avy eo tsika hanomboka ny fianarana ry fanahy masina ao ambony raky Jesosy tompo iza yati de mila fonjy afanao atanjao ry fanahy masina omidina anafana ampahery sany volasolazomba otana okonje saovery vavakitsika sotra Jesosy fa tonga indray izao fotoana izao zay fanifanomezana taminao anohizana ihanyizao fotoana izao araka ny slogan zay ny fampiresahanay teto tsy maintsy mandresy zay satria ianao no Andriamanitray Andriamanitry ny tany sy ny lanitra ary tompon'ny fanapahana rehetra ka ninonina asany devoly Jesosy zay mitady anelingelina n'izao fotoana izao ny zay mitady anakorotana na tsy ny anio ihany aza fa nitoyany rehetra dia mangataka aminao ilay tompon'ny fahefana ampanginana izany avy hatrany ka tsy hanana anjara fahefana na inona eto izany ianao kosa no angatahako anome anay ny fanahinao masina ka hiresaka aminay indray sy hampianatra anay amin'ny anaranao Jesosy no angatahana n'izany vavaka izany amen eny ary angamba ny lofa ny tanina no apetrako aminareo hoe mbola misy tsy mazava aminareo ve mbola misy tsy mazava aminareo ve le tamin'ny heriny ny tamin'ny heriny ve nazava tsara daholy nahazo tsara daholy ve nareo
misy manangatanana manontany, inona no mbola tianao? Ay, satria tsy vity ty photocopie ty tsinona, dia taizany eny farany, taizany. Andrasoary jereko izay. Mahafehy, eo amin'ilay mahafehy zany no jerentsika farany ho an'izay afaka manaraka dia mijerevana izany izay efa nahazo polycope. Mahafehy dia manao an'izao ny soratra eo hoe ao amin'ilay fanorenana trano izany. Manao an'izao ny soratra eo hoe voafehy ny fitahiana tsy hiditra amin'io trano io. Mazava tsara angamba n'izay hoe ny fitahiana zany tsy miditra amin'ilay trano vokatry ilay mahafehy. Ny maharaoka indray voaroaka daholo ny soa fa ny ratsy foana no mitoetra. Izany hoe mifampitohy izany angamba ireo raha ny fahazahoako azy eto. Fefen'ilay mahafehy ilay fitahiana dia ampidirin'ilay maharaoka ny ratsy. Malay misaraka, ty malay misaraka ty misy hatrany amin'ny hodifity, misy an'io malay misaraka io. Tsy misaraka amin'ny taranaka faramandimby io ny devoly. Anisan'ny mahatonga zany raha izao zavatra izao no jerena satria hatrany amin'ilay hodifity ilay malay misaraka. Anisan'ny mahatonga zany aoka tsika rehetra izay taranaka mpamosavy mba tsy homenamenatra anatona asan'Andriamanitra satria tratran'io malay misaraka io tsika lasa na dia anao raha nge tsy te hanao ratsy misy nge ny olona tsy te hanao an'izany ary misy ary tsy mahalala mihitsy hoe za ty ve taranaka izany fa amin'ny alalan'izao zavatra ho ianarantsika androany izao hamantarantsika n'io zavatra io dia ataontsika ho jerentsika manokana rehefa mifarana iny fa tadidiana. Tsy tafototra, tsy hitanao ny nidiran'ny fahampitehana sy faharavana ary ny aretina. Dia izao zany nefa nilazaiko hatramin'ny heriny hoe ny kansera tompoko dia misy an'ilay tsy tafototra izany. Misy an'io tsy tafototra io zany voalohany indrindra any amin'ny tranondrazana any ambanivohitra na mety tsy ambanivohitra koa fa indraindray efa ety andrenivohitra fa misy tranondrazana. Any amin'ny tranondrazana ao amin'ny trano hipetrahanao raha mpanofa ianao na mety koa ary tsy mpanofa fa ohatra hoe lova ilay trano dia mety mbola possible koa hoe ny ray aman-dreny be tany aloha tany izay nametraka an'io lova io misy nametraka an'ireo ody ireo tao noho izay zavatra ninony tany. Ary koa le amin'ny tenanao mihitsy indraindray mihitsy ny koa le fahavalonao manisy an'izany mandefa an'izany aty aminao dia izany io. Eny ary. Anazava kely fotsiny fa misy tsy maraka mantsy vetivetika fotsiny hoe ajanano ny tanàna izay tsy teto mihitsy izy tamin'ny heriny tsy teto izy ay zao mantsy hitako maheno aty anatin'ny fanaky misy aminareo tena mianana tsy mahazo mihitsy an'ilay zavatra resahana somary fitingo kely fotsiny ary aloha dia avy eo manohy pasteur. Rehefa matetika ny malagasy mbola tsy nafantatra an' Jesosy amin'ny akabeany. Rehefa manorina zavatra dia izay le hoe ny olona mahalala fa ny hery tsy maleo ny fanahy. Dia samy mitady fanahy hiaro azy daholo ny olona rehetrarehetra. Hany ka rehefa misy ahorina na tokantrano na trano na fasana rehefa fanorenana dia mitady hery mba hiaro azy izy amin'ny fiainana. Noho ny tsy fahalalan'ny malagasy anefa izay le hoe ignorance zany dia mitady zavatra izy hiarovana azy. Dia nisy teto amintsika moa dia ny dadarabe sy ny mpimasy sy ny mpanandro ireo ny tena mpahafantaritsika. Dia ireo no natsony. Rehefa tonga any aminao nefa rehefa tonga any amin'ny tranonao tamin'ny anay zao tamin'ny papanay tamin'ny hazo fiara dia noentina tany amin'ny dadarabe tamin'izany. Dia 104 zay dia nididinina impito na rehatra reny le agaribaty reny. Zay efa nitenenako anareo foana hoe ny agaribaty tsy tokony fampiasan'ny kristianina izany mihitsy fa misy zavatra singa mihitsy ao anatiny izay tena fanaovana filalaovana ody. Tsy milaza ndray kory zany izay rehefa zavatra rehetra dia misy ody daholo tsy izay le tianao tongavana fa ny agaribaty manokana ny resahako. Ary zareo Inde ny tena mpampiasa an'io mpiantson'ny Dieu Siva ny sinoa koa rehefa mandevona na miandry faty dia misy fotoana mampiasa an'iny emboka manitra iny amin'ny fotoan'androny tena misarika devoly be izy iny. Dia io ireo zavatra io no nidididinina impito teo amin'ny fiara tamin'izany fotoan'andro zany. Izay efa nresahana tamintsika no hoe ny satana na ny mpalopony satana tena manam-paharetana rehefa manao zavatra. Tena rehefa impito dia didininy impito arak'izay tenenin'ilay masina anazy. Dikan'izany mila manam-paharetana mihoatra noho izy koa tsika kristianina rehefa manao anazy. Aza malaina mihitsy raha tononina aminao reto ka hoe zany ve pastera dia ho tadidiana daholo. Fa misy antony tamin'iza demoniaka dia misy devoly tsy mety mivoaka mihitsy raha tsy tononina mihitsy ny anarany.
ekeko hoe mety le miala daholo ny devoly satana rehetrarehetra na voatonana na tsy voatonina, tena mety zany. Fa misy devoly tena tsy mivoaka amin'izany fa za efa demoniaka be mezany fotsiny. Raha tsy niteneny hoe fa izy nareo ary ny ao, de niteny am'izay le devoly rehefa ampiretiny hoe ianina voa am'izay ary nareo amin'ny anaran'i Jesosy tononana zay izy vao miala. De tsara kokoa ny alalana n'le anaran'ilay devoly mba hamora analana azy. De rehefa maka an'le dadarabe zany le olona na le mpanandro de maka an'reto zavatra reto izy, alefany am'le zavatra atao. De efa nitany sain'ny pasteur fa hofitiny eo rehefa avy eo ohatra jere le taratasinao ary rehefa ohatra izy zao hoe makeny amin'ny tanàna tam'izany sady mamitina teo aloha de hoe misy fiandry tanàna na famatipahatra sy ny fambolena, mba hoe rovana ny fambolena zany de miantso piskid na mpanandro ny olona anankiray de asiny an'reto zavatra reto matetika hoe tsy inona daholo reto fotsy avadika, fiandrisa, tsy leoparimbona, vaky atody, sy rehetrarehetra reny. Reny zavatra reny de karazana zavatra ampiasain'ilay dadarabe ny heverina hoe erovana an'le tanimbary. Zay le fahatakarana. Azonareo tsara ve le tia natongavana amin'izany? No le tsy fahalalana zany ohatran'le hoe rehefa avy mandevina de mandika afo. Kanefa ny devoly tsy atahotra afo na ny tenanao ary nodoranao ray manontolo ao vao mainka arafaly izy hoe vitanao sady ny asanay ozy izy fefa nidoranao velona ny tenanao. Tia natongavana amin'izany zany hoe tsy lay zavatra atao ety ivelany akory no mamaritra ny fandroana devoly, fa le finoanan'i Jesosy ao anaty. De nefa tsy fantatry ny malagasy io de nampiasa an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny izy ho fiarovan-tena tamin'izany fotoanandro zany. De efa nitanysaina tamin'izany ry havana malala ny hoe misy amin'izany ny ody avandra eny amin'ny tanimbary, de io voalazo io daholo le ody avandra nalevina eny amin'ny tanimbary. Mety tsy ianao no nanao an'izany, mety tsy ny dadanao fa mety ny dadabe anareo na ny dadabe antsika no nanao an'le ody avandra teny amin'ny tanimbary. Ora nefa tsy arak'le nitenen'le dadarabe akory ny zavatra tonga ao satria ny devoly de mpandainga sady rainy lainga fa mifanohatra am'izay zavatra ataony ao. Ohatra hoe raha sy ny lamokana atody le tanimbary de miteny izy hoe nitokona ambaravarana de hoe andamoka daholo ny loza zay makao aminareo. Zay ny lazain'le dadarabe. Tsy marina zany zay le hoe lainga ny devoly, fa ny soa rehetra tokony hiditra ao aminao mihitsy no mandamoka. Azonareo am'izay ve le resahanao anatin'le izy de azonareo ve re olona zany fanazavana zany mba mitenena moa hoe azo rehefa mba azo dikan'izany ny antony anona ny pasteur an'ity tsirairay mety tsy ianao no nametraka an'io, mety tsy ny dadanao na mety ianao mihitsy koa raha tamin'ny androny tsy fahalalana. Dikan'izany ampahafantarina anao androany ny antony reny zavatra reny. Ohatra rehefa misy maty eo aminareo de miteny ny dadarabe ambole vaoany eo am'izay mba mangido lavitry mifato izy. Zay ny teneniny ao anatiny. Tsy zany anefa ny zavatra mitranga fa nitaranaka fara mandimilao de angidy fara daholo izy mianakavy. De mila hainao zany ny antony reny zavatra atao reny. Rehefa mandevina ianao de tenen'ny dadarabe hoe alaivo ny lakile maty, gadana maty de lakile maty de ny tangadin'odrobory de am'izay mba bory ohatran'izay daholo ny ozona tokony ho any aminareo. Fa matitra am'izay nefa ny zavatra ataonareo satria lasa vao may bory ohatran'izay raha tokony ho 70 taona lasa 30 taona de maty. Zany angely izy lasa mikatso daholo le zavatra rehetrarehetra zay atao. De ilaina re tompoko ny fahalalana an'ity ahafana mamotika sy mandrava azy araka le anona ny pasteur anazy tsiraray avy. De eto ianareo zany no mijery hoe inona nazy ohatran'le ramatoa zao na eno tany amin'ny radio izy hoe ny ody fity de nitany sain'ny pasteur teto misy tam'izay vadio ambadika eo nge misy an'le ody fity izy moa le ody fity teo faharoa izy faharosa aiza rery Jesosy le ody fity aza hitako le ody fity de nitonon'ny pasteur teto hoe reto avy re olona ny ody fity rehefa mampiasa dadarabe matetika ravikazo le ampiasainy ao na mety ho vato na mety ho vakana. Matetika ireo na tany malandy na tany ravo sy ny rano avy eny amin'ny doany tsy tikaimborina sy maro samihafa. De ireo nafangaro tahaka ny potion mazika ny anarany. Fa reny zavatra fangaro reny de tsy nataotao foana fa misy karazany avokoa ary misy antony avokoa le izy. Zany ampahany tamin'reto ihany no haiko. Fa rehefa hitako reto de faly be tena reto mihitsy le izy zavatra nampiasaina zay na maika hoe zara ho aingany reto fa raha fantatry mipino
potika aingany io asan-devoly satana io. De reo ny anarany. De rehefa fantatra olona tany rehefa ny olona manao ody fity na tratra ny ody fity na misy olona sana makasika ny ody fity, raha misy olona reto mararaka miteny tratra ny ody fity ny vadiko na zanako na za mihitsy ny tratra ny ody fity, tonga de mailaka ianao mijery inavy moa zany ny zavatra resana amin'ny ody fity. De hoe manitra mpandehanana, manitra andafy tsara, fanony, manaramody, modimodia, hazo malahelo, malay misaraka, inona koa fanalatampoka, fiandry, doka, mangina. De rehefa mandroaka amin'ny anaran'i Jesosy fiandry rehetrarehetra any, miala amin'ny fiandry rehetrarehetra, ny devoly fiandry any, devoly manaramody miala. Tonga de zay zany ny devoly tononao, fa tsy miala ny devoly sersy gripa nefa le olona raha vody fitina azo anazy. Azonareo ve zany resany zany e? Tsy mifanaraka. Misy ny esana ny tanana, miala ny rôdiky tanana ve ny esanako rôdina ny roany ny tanana any. Rehefa tsy hay le izy de nareo lasa mampiteniteny foana. Ka tsy hoe tary amin'ny fanahy kosa nge de teniteny foana e, fa tsy mety mifanara tsy mana pahalalana. De mety zao de ody any amin'ny adivory de efa mba fantatra hoe rehefa misy olona miteny ny adivorina na sina zao de efa mailo ianareo zany hoe inaty zany famato tanàna tanànanay ao azy tonga re tsy tamana, lasa olo be ny tanànanay. Misy zany fiandry tanàna zany ao amin'io ao. Ny anay ny trano zay miditra ao mpanofa tsy tamana, na zay koa ohatra ny tsy tamana, inona re niody any amin'izany trano zany de efa jerena daholo hoe inona niody nalevina tao amin'ny trano de efa ato ianareo mijery anazy hoe inavy moa zany niody amin'ny trano. De hoe fanorenana trano, reto avy ohatra le fanorenana trano tsy maty vonoana, velona rivotaona sy ny rehetra felatana tsipona. Reny nge anarina ravikazo reny efa ny devoly mampiasa anazy ho lasa ody. Zay ireny. Fa reo zavatra arsesiky ny dadarabe any amintsika reo na le vovon-javatra na le vakambakana misy antony daholo reny. De tsika mila mahalala hoe inona le ampiasaina azy mba hahafahana mamodika azy. Zay zany. Ka tamin'ny herin'ny paster efa nilazany andininy voalohany de eto moa zany misy zava-mahagaga satria saikena kamaroan'ny olona ndray tsy teto le tamin'ny heriny fa le tamin'ny heriny zany zao de tsy teto ndray izy androany de lasa mamerina le tamin'ny heriny ndray zany le androany de le maro tsy miova ihany ny fampianarantsika zany isakeny mandeha. Zay fotsiny mahavariana sy mampisanaka fa sao de tratrany sanaka sy ny ravanaka daholo tsika de tsy tonga teto ndray le toyany. Atsangano nge ny tanany le teto tamin'ny heriny le teto tamin'ny heriny nefa tamin'ny heriny ohatra zao isanareo zao mihitsy ihany koa ny isan'ny olona. Zany hoe raha ohatra zany ka niampy anareo androany tokony feno atrary ndray zany tsika androany. De le tamin'ny heriny zany be deabe ndray no tsy tonga eto ndray zany tamin'ity androany ity. De zay fotsiny le manahirana satria lasa mamerina an'ilay tamin'ny heriny. Tsy mampaninona nefa zany satria asa amin'ny pasteur koa zany. Fa zao fotsiny manana faharetana fa zay mahatratra amin'ny farany nahitany lakleany eto amin'ity androany ity. Zay fotsiny. Ka ahoana hiaritra sa tsy hiaritra ve tsika? Azonareo am'izay ve le fanazavana amin'io am'izay zany? De zay azavain'ny pasteur zany de na nataon'ny dadabe anareo na nataonareo de ravaina sy potehana any an-tranonareo any na potehana any amin'ny ondry zay esantsika any na amin'ny tenantsika mihitsy satria mety ny tenantsika ny tratran'izany rehetrarehetra zany. Zay angamba de ho tohizan'ny pasteur ny anazy sore tompoko. Eny tompoko, tonga de ho tohizako moa aloha zany de raha mbola misy ny fotoana de miakatra kely any ambony indray tsika noho ny amin'ny fotoana. Eto amin'ny le tsy hita fototra tsika zao, le tsy hita fototra tsy hitanao izy ny idiran'ny fahampitehana sy ny faharavana ary ny aretina. Reny aretina cancer reny zany hoa misy an'ity tsy hita fototra ity satria reny tsy oma miadana kely ny fiditra ny ao aminao ao de zany misy ny fahampitehana sy ny faharavana ihany koa de tadidio tsara fa avy amin'io. Misy an'leo atombotomboky ny devoly amin'ilay hoe simba ny telefôniny, vaky ny vilia, rovotra ny lamba de tohitohizany kely amin'izay de simba n'izao efa misy fahampitehana sy faharavana ao zay misy an'ilay tsy hita fototra zany tokony hampamailo. Ary tsy hoe akory ny hoe tirery ny devoly tsy hoe zay fa be karazana izy io fa ity zany le azo manokana avy any amin'le le dadarabe mihitsiny zany ty ilay olona le makany mihitsiny zany de ito zany no nomendry zareo. Misy tsy vakindray andro de volo-maimbo izy tonga manerana ny trano ny fofon'ny olona tratrany ody io ampandrona impito vao afaka zay satria izy tena hoe tsy vakindray andro arak'izay anarany zay. De tsika zany tsy aza manao entikenti-po be fotsiny za manam-pinoana be de indray mandeha fotsiny any mandroaka an'ity devoly ity tsy maintsy lasa io. Tsy zany, tsy mety atao an'izany fa arahantsika izay zavatra izay hoe tsy vakindray andro izy marina fa manam-pinoana tsika sy ny sisa fa misy zavatra ihany koa ilaina ho arahana. Ohatran'ilay hoe raha misy zao marary de misy karazany hoe
esana impito mihitsy ampandrona 7 andro dia karazan'izany koa zany ty ka ho antsika zany aza menamena hatramin'izany ho raha ohatra zany ianao mahatsapa misimisy fofona dia aoka mba heritreritra n'izany tsika manatona mpanompon'Andriamanitra esana fa izany le izy fanjaitra dia ity zany dia tena fanjaitra mihitsy n'izany ity mahatonga ny olona arary manaintaina amin'ny vatany manontolo tsy haiko izay efa tratran'izany fa zany hono zany io ty fandiorany ity le hoe miodikodina ny fiainana manontolo ka izy zany tonga ho azy eo an-trano na any anaty soa sy ny any anaty lavadrano dia izay zany manambara fa hoe misy an'io fandiorana io fa io zany tokony hoe any anaty rano no misy azy misy izy io karazany araka ny nazavainy pasteur José Alain tamin'ny heriny misy indraindray efa vonoiny ihany le izy dia alefany makaty aminao fa misy kosa nefany tsy haiko nareo raha efa tratran'ity fa na dia tsy fandio rano ary fa misy fotoana ao an-trano na manakaiky anao ohatrany misy biby hafahafa fahatongavana izany dia aoka ho mailontsika raha vao misy an'ireny fa mila mandroaka devoly fa no an'ny fandio rano manokana dia io zany ilay mampiodikodina fiainana ainareo angambany izany fiainana miodikodina izany ohatrany tsisy lohany tsisy vodiny tsy hita hoe ho aiza sy aninona fa dia eo fotsiny miodikodina eo tsy leon-doza mahatonga loza tampoka ny aretina ny atianaka ny tsy tratrantitra zany le hoe tsy leon-doza dia manaraka eo iarongany ity zavamaniry koa izy ity fongotra daholo izy ny fiainana manontolo raha isa zao no mahalalana izany arongana izany fa fantatra fotsiny hoe zavamaniry izy io ohatry ny ahoana zany izy io mba afaka zaraina kely karazany manahoana ohatran'ny ravin-goavy teraka mavomavo raha voantsika zany mahita n'izay zavamaniry izay any akaikikaiky ny trano any dia tonga dia vonoy ary rehefa mamono azy azangadingadiana fotsiny fa sy io rahan'i Jesosy ohatry ny ravin-goavy dia rehefa kapaina dia misy iny izy teo ohatry ny mavomavo dia samy mijery an'izany vaka miarina mamodika ny fiainana manontolo mahafefy voafefy ny fitahiana ka tsy miditra ao misy mazava dia tsy teneniko intsony fanoana ody lalazainy olona hoe angatra na lolo sy ny sisa manakenda na manelingelina mampitahotra manao izay tsy tafapetraka mampalaomonina iny le tsisy toyany mba raisikely aloha ny taratasy ny stylo raha tsisy toyany fa tsy haiko na mbola misy ilay nanao photocopie teo dia ao fa ataontsika miadakadana mahalaomonina koa zany io fanoana io mahatonga anao tsy tafapetraka ary misy zany le trano hitanareo le misy lolo le trano dia reny zany io devoly fanoana io raha vao ao anatin'io trano io akoatrin'izay hafa sy izay nazahoana valim-bavaka fa io no mahatonga le olona le trano tsy mahatafapetraka ko ianao kosa ve misy manakenda isan'andro aninona hipetraka ao dia ataony devoly laomonina ao ianao indraindray ngela izy tranontsika mihitsy dia manjary mijaly fotsiny tsika lasa manofa trano vato mazava na hoe kristal manamaizina ny fiainana io efa nijoroky vavolombelona tamin'ny heriny nisy tranon'olona izay izay ko anareo ny diovinay indray taona fa eto vao mahatsiaro asa tamin'ny 2 taona angambany ao anatin'izany tranon'olona izany tompoko feno tsara tarehy le izy ary mifona mihitsy ny ahako an'izay voakasika ity zavatra ity fa misy ho antsika malagasy le izy ohatry ny manahirakirana ihany fa eny an-tsena nge tena misy mivarotra amin'io eny amin'ny tsy hitako moa hoe ho ataoko moramora sa ho ataoko mafy be misy mivarotra an'ireny ange eny amin'ny ara-malagasy fa tena nefan'le izy tsara tarehy le vato kanefa neny malagasy dia tena asiny teny manaraka daholo izay zavatra rehetrarehetra taloha dia lasa ho antsika malagasy zany ny zavatra iny ho antsika taranak'ilay olona lasa tsy mety
nadio an'ity tranonyity olona zany izay misy an'ilay kilalao inona ilay kilalao amin'ny boribory reny ao an-tranon'ilay olona dia solitaire dia avy eo koa izy manana sachet tena hitako mihitsy hoe tsara tarehy ataony anaty sachet tsara tarehy mihitsy ilay izy dia apetrany etsy haingo trano reo anefa ny tena nahavesatra tao anatin'ilay trano reo zavatra reo tenenina moramora ilay olona hoe reto ange tompoko ilay mahatonga an'ilay ato amin'ny tranonareo ohatran'izao e dia tsy afaka hifanerena moa ilay izy kanefa ny tenenina satria izany ilay antony izay efa nijoroky vavolombelona tamin'ny herinandroany tamin'ny fiainako mihitsy fa izay tompoko ilay izy tsy sanatrika manao tsintsinina n'izay mivarotra an'izany raha misy an'izany eto fa mampafantatra antsika ny zava-misy marina reny vato reny tsy nifoin'ilay olona ilay izy dia rava ilay asa tsy afaka nitohizana dia tsy teny hoe ataovy ny safidy raha misy an'izany ao an-tranonareo fa aoka dia ataoko hoe mandini fa misy karazana haingon-trano be dia be nge tsara tarehy mety amintsika fa tsika maha-kristianina tsika misy zavatra efa tsy maintsy tandremantsika satria ny devoly fahavalo manao izay hanapodika antsika ka raha ohatra ve ka iny ve no ahatonga olana ao amin'ny tokantranonao afaka soloanao haingon-trano hafa ny iny mba manentana anareo mba tsy alahelo amin'izany nareo raha ohatra ka misy aminareo manana an'izany ao an-trano satria na dia tsy avy any amin'ny dadarabe ary iny fantaritsika ny fiandohany reny mety misy olona zao manao asa momba ny vato izy dia izao any avy ary ilay vato alaina dia tonga dia alefa soary amin'ny mpandray vato ary aza asiana miditra ao an-tranonao akory fa le izy mijanona ao an-trano mihitsiny izany ny olana fefa nio devoly io ange tena aty amintsika ny masony dia ataony izay itiavantsika n'iny dia ty tsy foiko ty fa ty vato ty ohatran'izao ty ny fidiko dia saromany devoly ao anatin'izay fitiavan'izay tsika nefa ny ato ambadika ato izy manapodika ny fiainantsika manjary rava ohatra izay le ka dia lasa efa rava lavitra tsika izay ve vao tonga saina fa manentana antsika amin'ny anaran'i Jesosy afozoany reny rehefa izany manakana ny fahasoavan'Andriamanitra tsiditra ao amin'ny tokantranonao tsetsatsetsy tsy aritra iny fampaherezana tsy ambandao ny toyany eo amin'ny zory firarazana koa sy ny mpimasy azy ka tsara raha sasana amin'ny ran'i Jesosy mihitsy sady kosehana amin'ny savony sy borosy ty moa izany ny mantsy sady nisy fampianaran'ilay ray aman-dreny izay natambatro tato tsy ambanda ary amin'ny tsaiko any aloloha any amin'ny tsitadidiko any misy an'ilay hoe normalement tokony lehilahy no maty alohan'ny vehivavy nazavaiko izay tamin'ny heriny fandraindray fanohatra amin'izany le ka dia raha vao fanohatra amin'izay le ka dia misy an'io oziny tsy ambanda io izany ianao dia mety hitentsika hoe ka izay ve vao 5 taona ny vadiana ka aiza ny ahafantarana an'izany rehefa antitra dia izao ny fomba hijerentsika anazy amin'ny mahaozina azy jereo ny lafim-pianakaviananao rehetra raha vao misy fotsiny anankiroa mitovy ao anatin'ny fianakaviana dia misy ozina izay raha vao misy roa mitovy fotsiny dia jereo tsara ny fiainandry dadatoa sy roneny toisany fa raha vao misy hoe ianina ny lahy no ny vavy no maty aloha dia misy an'izany ozina izany raha vao misy ozina anankiroa mitovy tangena amin'ny tsara omena ny olona vao endrikendrika ozy izy karaha diso izy dia misy mahazo azy fa raha tsy nataony kosa dia tsy mampaninina azy izay zany ilay filazan'le dadarabe fa nefa mifanohatra amin'izany ilay izy fa ilay anankiray eo ambany hoe tangena tsy mitsara kosa dia na dia akoho aza ozy izy omenana azy dia maty avy hatrany ny dikan'izany zany io tangena tsy mitsara io io ilay tonga dia fanapoizinana io ilay tonga dia vorika sy mosavy io le tangena tsy mitsara io tsika zany rehefa misy an'le maty fananinana ny maty dia hoe na misavian'olona io zany roahany io devoly io ary indrindra koa le ozina zany satria misy an'io zany any amin'ny trano any amin'ny tranon-drazana any misy ato karazany tsy voateny tatony izay mety ho dikany fa tononona fotsiny izy rehefa misy
makanesa makaty e satria tsy hita hoe ahoana tsy hita misy an'ilay tsy misy ny sasany satria anankiroa tsy hoe samihafa fa le toyany ato le toyany taty dia le voan'ny zaraina natao photocopie teo afa ataontsika miadana tangena tsy mitsara io le hoe poizina na tena vorika sy mosavy maheno amin'izay maheno ve tsy maheno tsara mba mangataka anareo mba hifindra ty raha tsy dia maheno tsara efa tena miteny mafy be mihitsy ny azy zany atao ambonimbony tsy migobogobona raha ataoko ambony zany mety ao ary fa ataoko an'izany dia tononiko fotsiny izany ty satria ty le tsy misy fanazavana ato tsy leondoza feno manana volatsinana hidy vava tsy araka ao ary atao miadana tsy leondoza feno manana fanampinampy kely raha tsy maharaka volatsinana hidy vava velo miriaria velo miaroaro manarim-bitana ao ary izany tsaraka velo miriaria dia velo miaroaro manarim-bitana vakatody tsy mitsara io le teo tsy marofy averiko farany tsy leondoza feno manana volatsinana hidy vava velo miriaria velo miaroaro manarim-bitana vakatody tsy mitsara tsy marofy fanampinampy kely raha ohatra ka tsy maharaka tsy marofy tsy mitsara zay dia tohizana reto indray dia voly amin'ny olona sy amin'ny rano amin'ny olona sy amin'ny rano dia tsika avao kely raha ohatra ka mbola hoan'ilay mbola manoratra dia avao kely ty le amin'ny rano dia ty le amin'ny olona fa reto teneniko voalohany reto aloha le amin'ny rano daholy dia misy moa ireny araka ilay teneniko anareo tsy isy fanazavana tato fa tononona fotsiny izy aloha fa anarana devoly izy tsinona misy n'ilay hoe gadamena kalanoro sikidy fandrona averina gadamena kalanoro sikidy fandrona lolondrazana lolopotsy dia ny baelany mahazavelany eleziatana efa haitsika iny tena gaga mihitsy nisy tsy nisy dia eto amin'ilay amin'ny olona indray ty indray zany misy amin'ny olona indray ty le nitenenina hoe raha misy karazan'olona misy an'ilay hitanareo le amin'ny tarehany misy karazana mony eny amin'ny tarehy fa tsy izy fa izy le mony ohatry ny ngeza be reny le be dia be vongavongana be reny dia misy an'ilay hoe bildig zany devoly zany ny roahana fa zany iny amin'ny tarehy iny bildigy misy an'ilay hoe bildigy bildigy bildigy
ao a dia ny vazimba ozy izy a misy karazany asany maro raha ny fahazahoko azy fa ity misy karazany asany anankiray ho an'ilay olona marary fivaviana na filahina dia misy dia rehefa mandroaka n'izany devoly izany a ny vazimba tsy azo adino. Mety hoe vokatry ny mamy a na vokatry ny fijangajangana koa ohatra dia izany roahana fa ny vazimba ihany koa roahana. Le vonina mihitsy moa zany fa tsy roahana. Dia ity ilay nampimeme antsika tamin'ny heriny a le devoly mampahi tsy marary nefa ny mahi mety izao foana teneniko a mety misy karazany antony hafa be dia be fa ireto koa azo adino dia devoly bilo. Zay le devoly mampahi zay mahi fotsiny tsy marary nefa mahina-kanina tsara dia nefa ny mahi. Dia misy ihany koa ilay manamasaka vava na kely na lehibe tena mety ho tratran'io masaka ny vava dia lebaleba devoly lebaleba avy amin'ny rano mantsiny le devoly ireo dia izany a le voniny izany dia atao rahan'i Jesosy manasa an'ilay vava sady le voniny izany devoly lebaleba izany. Ty tena zava-dehibe ry ty aza adino mihitsy ho antsika amin'izao fotoana izao bebe tension ty ny devolony sorona fa io ilay sady manapaka lalan-drano mampiakatra tension le sorona enareo tsara tena io a na mitenantsika le miakamiakatra tension io dia io aloha izany le vony foana io dia volony sorona io ankoatran'izay hafa. Manaraka ny zazavavin-drano sy ny zazalahin-drano mampandosy ny valana zany a sady mandosy ny valana mahery vaika. Lefa tena mahery vaika aza miandro mahery vaika fa vao misy zany mandosy ny valana dia tonga dia le vony io. Ary indraindray tsika ho tena mora rebrebe ny devoly manao an'izao maniry nify ohatra le zaza ka lefa maniry nify ny zaza tsy maintsy mandosy ny valana fa andrebrebe ny devoly izany fa izy efa hiditra anapotika io fa rehefa hitanao hoe mandosy ny valana le zaza le andeha aniry nify iny a tonga dia roay dia le voniny ny devoly fa nahoana mihitsy moa izany fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany no tokony hoe ampandosy ny valana ny zanakao fa aza manaiky an'izany fa tonga dia roay ny devoly. Manaraka jorosorona ty ihany koa tandremo mihitsy tsika le jorosorona izay indray ty jorosorona dia ty indray a le tsika le mora maratra vao mizatra tao kely dia maratra ny tanana maratra tafitohana za tena nahita mihitsy ny olona izay vehivavy tsara tarehibe fa io tongony io feno olatrolatra kely be dia be fa satria maninona misy ilay devoly jorosorona dia raha misy moa fotoana dia mbola ho resantsika kely ny momba n'izany ifandraisan'izany amin'ilay ozina ho tapahana androany. Ty ihany koa tsy azo adino ty rehefa mandroaka ny devoly amin'ny rano poiziny mena rana sy poiziny vipera fa izy io hony a devoly ohatrany hoe biby kely tsy hita maso io fa makarary any amin'ilay rano izany izay mahatonga na manentana antsika hoe mba mazotoa manao rahan'i Jesosy isan'andro dia zavatra ijoroako vavolombelona aminareo kely resako kely vetivety ty mety maheno izy tsy fantatro. Nisy mpanompon'Andriamanitra tao aminay zareo tena karazan'olona le mora marary sensible be. Raha voatranao hoe misotro rano tsy nampangotrahana hono izy mianakafy tonga dia marary. Za nefa rehefa relaribia fisotroana rahan'i Jesosy na amin'ny hoe fotoana fisotroana rahan'i Jesosy eo am-piangonana tonga dia rano ery amin'ny paompy ny tovozina dia io anaty sao dia io no amasinina io no sotroina. Dia ataoko ohatr'izao mihitsy moa ny rehefa tonga ny fotoana fisotroana rahan'i Jesosy misotro be dia be izay farany laninao na 2 litatra ary eo no eo amin'izay ilay homonina ao aminatinao ny devoly dia misotro n'izy izany fa za tsy nahatsikaritra dia izy no matahotra be misotro dia kely ohatran'iny fotsiny sotroiny satria ny ao anatin'ny saina hoe
rehefa misotro rano tsy nampangotrahany izay dia marary. Dia izao anefa nilazaiko anareo, inona fotsiny maharahan' Jesosy an'iny raha mbola hamparary iny na rano tsy nampangotrahana aza. Fa vao maika ary ny manadio an'iny rano iny ny fandevonanao an'reto devoly reto sy ny fanamasinanao azy ho lasa rahan'i Jesosy. Izany hoe raha manao an'izany tsika mampihena dépense ve sa mampihena fandanimpotoana. Fa raha izy fotsiny ny rano dia hamasino ro ny devoly, tsy mamparary anao izany io fa vao maika ary mampahasalama antsika rehetra. Dia efa taty aoriana izy vao nijoro vavolombelona hoe taloha izay hozy izy matahotra misotro. Dia rehefa taty aoriana resy lahatra ihany hoe raha an Jesosy ity dia sotro be dia be, mona rary sananinona fa tsy vao maika salama tsara. Tehaka ho an Jesosy. Dia io izany rehefa mandroaka ny devoly amin'ny rano tsy inona ilay vonona daholo izany, afaka daholo izany ilay devoly mampatonga an'ilay rano mamparary anao. Hatramin'ny hoe mikroba ny virus. Izany tsy inona any anatin'ny rano any izy dia ilay vony izany. Dia tsy mankarary intsony io rehefa lasa rahan'i Jesosy tsy mandany 5 minitra ianao akory, tsy mandany fefakadiny dia mahavita rahan'i Jesosy isa-maraina fenoiny rano an'izany ny rano ao an-trano. Misy lafitsarany ihany ange ity rano tapaka ity rehefa raisina amin'ny fisaorana io tsara satria maninona amin'izay tsy hetsy fotsiny fa tsy maintsy manangona dia izay angononao iny asio rahan'i Jesosy daholo. Fa tsika izany mila mahay miaina foana tsika fa matohatsy ny Jesosy hoe tapaka aloha ny rano tapaka fa tsy maintsy manangona sao dia mba hampirisihan Jesosy atsika hanao rahan'i Jesosy isan'andro ny dikan'iny fa aza monomonina amin'iny tsony fa misaoran'i Jesosy. Fa mino fa nampitombotombo bidon sy bombonina daholo tany an-trano any manangona rano satria tapaka. Ndao ary lolo tany mivonto tsy ahoana ohatran'ny vay, ohatrany hoe misy vay. Raha vao misy vay izany amin'ny tenanao dia le vony izany lolo-tany izany. Lolo-tany. Tsika ilay misy hodipotsy na anakandrona izay voalaza ato ny teneniko fa ny ankoatran'izay tsy tsy haiko le hoe na hoe le mivadikoditra dia misy an'le hoe leviatana. Leviatana. Ho an'izay efa misy izay marary ny cancer lolondrano. Lolondrano. Ho an'ny aretinify mivonto be na misy vaky ety ivelany mihitsy ilay manao abse reny lolombato. Dia rehefa manao anazy marary nify, isaky ny adiny iray hotsano amin'ny rahan'i Jesosy foana. Izay ny antsika rahan'i Jesosy ihany ankoatran'izay fampianarana raisintsika. Ny tsika izay mihitsam-bolo, mihitsana volo reny lolokazo. Lolokazo. Ho an'ilay misy ilay marary ilay tratran'ny voakanina hozy izy tsika fa misy anarany manokana ity, ilay mafy be ny kibo tratran'ilay voakanina dia lolondrazana. Voray ny areti-tenda, lolombazimba. Ho an'ilay verivery-saina mitanondrika varim-bariam-poana, ilay ohatran'ny adala izany raha ohatra ka tsoriny, ohatran'ny adala mihitsy ireny izany ilay mitanondrinondrika ohatran'ny varim-bariny ireny aloalo-tany. 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 Dia misy koa karazany iray mitovitovy amin'io ihany verivery-saina ozy izy fa saingy ilay mijery ilay miandrandra-lanitra ireny izy ilay mandeha dia miandrandra-lanitra ireny. Any amin'ilay olona verivery-saina ireny izany aloalo-danitra.
aloha alon-danitra. Ty anankiray ity dia arak'izay anaran'izay, tsy voatery amin'ny aretin'andoha no voasoratra ato fa za dia mahita hoe tsy aretin'andoha ihany fa tena araky ny anarany hoe fanaraha-tseny amin'ny rivotra. Tsy amparary andohanao ihany no ataon'io fanaraha-tseny amin'ny rivotra io fa arak'izay maheny amin'ny rivotra izay. Fa ho an'ny aretin'andoha manokana dia izao hoe alaina ny lamba lemana amin'ny rahan'i Jesosy dia atao eto amin'ny loha, fatorana eo amin'ny loha. Dia rehefa isaky ny hoe maina iny dia asiana rahan'i Jesosy indray dia fatorana eo mandra-pahafaka an'ilay aretin'andoha. Izay zany afaka atao. Fa raha ohatra koa afaka manasa loha matetika izany matetika izany isaky ny adiny iray izany. Raha afaka manao an'izay dia atao. Izany akory tsy midika hoe io raha io ihany dia mahafaka ny aretin'andoha fa mety misy koa karazan-javatra hafa be dia be mety mankarary ny lohanao. Izay izany ny momba n'ity fanazavana azy amin'ny ankapobean'ity azy rehetra mamarana moa izany. Fa misy an'ity zavatra ity tsara ho fantatritsika tsara. Ity zavatra ity tsy inona arak'ilay nazavain'ny pasteur teo nataony razambe antsika tany amin'ny trano, tany amin'ny tranon-drazana. Androakany devoly mantsy izao tsika rehefa avy eo dia noho tsara ity fanazavana ity. Ny zavatra ilaina ataontsika ny momba anazy aloha izany naka hody tany amin'ny mpimasiny ilay razambe antsika dia nametraka anazy tena tamin'ny fony mety tena tamin'ny fitiavana mihitsy ny nanaovany an'izay zavatra izay, ny fitiavany ny taranany dia nataony tao amin'ny tranon-drazana dia nataony tany amin'ny nasiany ny adivory mba hiaro anao any amin'ny loza dia nataony tany amin'ny tanimbary mba heritreretiny hoe hampavokatra dia nataony tany amin'ny ny fahatra mba heritreretiny hoe hampatsara ny fiompianao sy ny sisa. Kanefa ny rehefa aveo mifanohitra amin'izany ny zavatra misy rehefa aty aoriana. Noho izany izany amin'izao fotoana androany izay hanapahantsika ny oziny izao, handravahantsika ny devoly io dia ny zavatra ilaina atao voalohany indrindra eto izany dia ny inona? Ny mibebaka. Mifona amin'i Jesosy fa nampiasa an'ireto zavatra reto Jesosy ilay razambe anay noho ny amin'ny fitiavany anay, noho ny amin'ny tsy fahalalany. Na mety koa tena nahalala mihitsy fa dia nampiasa fotsiny izao. Ary nandraindray koa ary mbola tsika eto reto misy mbola manao an'izany. Dia mifona sy mibebaka aloha eo anatrehan'i Jesosy izay aloha ny voalohany indrindra. Faharoa manarakarak'izay, izay izany no ataontsika rehefa aveo vavaka fibebahana, izay io voalevona. Fa raha ohatra eo ataontsika tsenjery fotsiny dia vakiana fotsiny na nandry 700 eo ary dia mihezan'ireo devoly ireo eo fotsiny ianao rehefa tsy mibebaka. Dia ny faharoa manarakarak'izay, tandremo tsara ity zavatra ity tena fandrika ataon'ny devoly amin'ny kristianina. Ny fo araka ny tenin'Andriamanitra hoe izay madio am-po no mahita an'Andriamanitra. Eto mihitsiny, eto dia ny eto, avela ho eto daholo ny lotom-ponao rehetra. Ampianariko hazavaiko any amin'ny fiangonako ity dia lazaiko aminareo. Hoarintsika ohatry ny trano io fontsika io. Dia misy trano lehibe anankiray izao tahaka n'ity fiangonana ity dia natao an'izao. Omenanao ity trano ity ny lakile dia lasanao ny trano. Ianao amin'io avy tany ivelany rehetrarehetra tany feno fotaka ny tongotrao maloto ny tananao. Dia iny ianao niditra tao amin'ilay trano. Dia falifaly ery dia nandendeheran'ny trano ianao nandendeheran'ny trano. Voaloto ny tongotrao daholo izany ilay trano iray manontolo. Dia ahoana ozy izy ilay mpanome? Fa nahoana ny lotonao ny trano? Feno dian-tananao ny rindrina maloto. Dia tezitra aminao ilay mpanome ny trano. Dia ozy izy mantsy anao hoe alaiko indray ny trano fa tsy omeko anao, fa ianao ary ity nomena dia nandoto. Dia inona izany no tokony ataonao amin'izay fotoana izay? Manadio an'ilay trano. Alohan'ny manadio, ndana aloha mifona amin'ilay tompo-trano.
le mpanome fona tompoko fa hodioviko ny trano fa tena marina fa nilotoiko le trano. Dia rehefa avy eo nodiovinao ilay izy dia ahoana ny atao hampadio an'io trano io? Indraindray io fafanao fotsiny dia afaka. Fa rehefa matevitevina le fotaka teo tsy maintsy maka lamba lena aloha ianao, maka chiffon dia ahoana? Kosehana aloha, izay vao afaka le maloto rehetrarehetra. Ary raha ohatra ka mbola misy dia tongotra iray na roa na telo tsy kosehanao eny dia mbola maloto izay le trano. Ohatr'izany itsika sy ny fontsika. Io fibebahantsika io indraindray ataontsika hoe fona Jesosy fa dia nanota teo anatrehanao mamela ny eloko rehetra. Reo ny mpiandry ao aminay sy ny mpiomana ary ny vahoaka an'Andriamanitra indrindra esanao ka manao an'izany vavaka izany dia ataoko an'izao aza manao vavaky ny kamo. Fa izany atao hoe fivavaky ny kamo. Fa ahoana ny tokony ataonao? Tsirairay mihitsy ny analanao an'ireo zavatra ireo ohatran'ilay manadio. Tsirairay mihitsy ny amafanao ny dia tongotrao sy ny dia tananao amin'ny rindrina. Izany hoe ahoana? Teneno tsirairay mihitsy ny zavatra mampaloto ny fonao. Ataoko ohatra izao raha ohatra ka izany hoe pasteur José Alain izao ohatra dia famaly izao ohatra izay mianadahy dia nalahelo indraindray tsika ataontsika hoe za tsy afaka hitahiry alahelo amin'ny pasteur José Alain dia tonga drapitso dia tsikitsiky aminy mety izany fa misy zavatra tsy ampy ao. Inona ilay tsy ampy? Tsy ny sasanao ilay dia tongotrao izay no tsy ampy amintsika. Tsy ny fona tany amin'ny Jesosy ianao, tsy ny bebaka tany aminy ianao, tsy ny teny tamin'i Jesosy ianao hoe Jesosy mifona fa tezitra tamin'ny pasteur José Alain fa niady izay omaly. Izany ny zavatra tsy ampy amintsika. Ka noho izany mba hampatanteraka tsara ny asa izay ho ataontsika androany ity dia ataovy tsara ny fibebahana momba ny toe-pontsika, aseseho tsara, tena koseho tsirairay ilay dia tongotra, tadidio tsara hatramin'izay tadidinao, izay farany tadidinao hoe za tadidiko naloto fo tamin'ny anina tamin'ny fotoana ohatr'izao fa nisy zavatra ny fanaovanay. Ka na dia efa madio ary ny fonao ankehitriny, mbola tsy voakosoka ilay dia tongotra. Azonareo tsara? Fa mila kosehana iny dia tongotra iny fa izay madio am-po no ahitan'Andriamanitra. Mila madio foana io trano io. Ary indraindray izy io misy tsy tadidy fa eny an-dalana eny tsika ampatsiahivin'i Jesosy hoe ary ianao naloto fo tamin'ny anina ilay ohatr'izao. Ka eto izany amin'ny fotoana hibebahana eto, zavatra anankiroa izany izay ny momba ny fonao aloha, ny momba ny nataony razanao izay mety tsy ho fantatrao, mety tsy voaterinanao an'ity rehetrarehetra ity angeny razambe atsika fa ny ampahany tamin'io ihany no mety nataony. Fa tsika tsy mahalala aloha eto dia tena tenena amin'i Jesosy hoe tsy fantatray Jesosy izay nataony fa raha jerena kosa ny fiainanao, indraindray ohatra hoe any amin'ny fiainanao any raha tsika jery ohatra anankiray, ohatra hoe any amin'ny fiainanao any ianao dia tratran'ny danaky ianao, ohatra ny mitomoimoim-pona ianao izany any amin'ny fiainanao any. Dia amin'izay izany ny tonga dia hamantaranao hoe tena naka an'ilay ody mampidanaka tany amin'ny dadarabe izay ilay razambe anay. Matoa zahako taranany mitomoimoim-pona. Dia inona izany? Mifona amin'i Jesosy mihitsy. Mba eritrereto amin'ny tenantsika izao. Fa eo amin'ilay fibebahana koa mantsy tsy inona tena indraindray tsy tafapaka tsara satria izao. Raha ianao izao no nanao an'izany, raha ianao izao ilay teo amin'ilay toerana, inona ilay tanjon'ilay ray aman-dreny? Mba hampatsara ny fiainan'ny taranaka. Izany hoe tena tamin'ny fony manontolo mihitsy izany nanaovany an'izao zavatra izao. Ka raha tsika izany hibebaka dia anao tsy anjery fotsiny hoe fony aminao izay Jesosy fa nanota ny razanay, nanompo sampy nanao izao, dia tsisy dikany izany fibebahanao izany. Fa apetrao amin'ny toeranao mihitsy izay toerana izay hoe mikatsaka ny soa ny taranakao ianao dia nanao an'izao zavatra izao, kay tsy nety ilay izy. Kay tonga amin'izay Jesosy miteny anao tsy nety ilay izy dia atao vokatry ny fonao mihitsy izany. Ohatran'ilay vokatry ny fonao nikatsaka ny soa ny taranakao dia atao vokatry ny fonao ohatr'izay mihitsy koa ny mibebaka na dia ny razanao ary nanao anazy.
Zay iny. Fahatelo manarakarak'izay ihany koa. Aiza le anankiray nyteneniko teo? Le hoe malay misaraka ity le resaka ody, le fanatsidiko kely tany am-piandohana hoe raha misy atsika, raha misy tsika aza menamenatra amin'izany hoe zako dia taranaka mpamosavy. Lazaiko anareo fa nisy asan'Andriamanitra nataona izay indray mandeha. Mpanompon'Andriamanitra efa 520 taona ty ramatoa ty no niesana nanaovana asan'Andriamanitra fa marary fa nanao krizy izy. Zany ramatoa zany anefa ny tantaraiko rehefa avy eo ny tantarany fa tena olona manao asan'Andriamanitra zany, olona tena manao asan'Andriamanitra, tena niaraka fanakaiky tamiko tamin'ny asan'Andriamanitra. Fa gaga rehefa avy eo fa niesana izy fa narary fa nanao krizy be izy. Fa maninona? A partir n'ilay asa natao sy ny aretina nahazo anazy no nahitana n'izao zavatra izao hoe ka izy ty efa mivoakala fa tsy mahalala. Tsy mahalala izy satria maninona? Satria izy efa mpanompon'Andriamanitra dia fa ilay devoly miasa atao ambadika. Azonareo tsara? Fa itsika zany izay misy an'ilay hoe jorosorona. Ohatra ny ahoana izy teo? Mora maratra. Le mora maratra, aoka ho mailo ary aza menatra mihitsy. Fa misy an'ilay fanahy-mpamosavy ao anatinao ao, raha vao misy an'io jorosorona io ianao. Le mora maratra. Azontsika tsara? Samy mandinika ny tenany tsara amin'izay zavatra izay. Tsika le mora maratra, misy fanahin'ny mpamosavy ao anatintsika le mora maratra iny. Na koa, izy ty rehefa antitra vao hita, efa antitra, rehefa le bebe, le malemy. Malemy ny tapany ambany, dia malemy, dia lasa malemy eo. Tena misy fanahin'ny mpamosavy ao anatin'ny olona io. Izany hoe tena nisy manokana dia manokana mihitsy zany izy na ny razambehany. Tena nanao zavatra mihoatra noho ity voasoratra ato ity. Ity izao natao tary fotsiny dia natao tary, fa mety izy na ny razambehany tena mpilalao mihitsy, mpilalaody mihitsy. Dia tena raha tsy miezaka mamantatra ny tena tsikintsika dia tsy mety. Raha ohatra tsika ka manamary tena hoe ka za fa mpanompon'Andriamanitra ka za efa zao, dia tena taraiky eo izy ilay fitenenana. Fa fantaro tsara ny tenanao. Izay ny famantarana iray voalohany. Anisan'ny famantarana anankiray faharoa fa mety ho betsaka ihany koa no mety azo hamantarana anazy le masika. Tsika le masika velona be atahoran'io. Misy an'io fanahy-mpamosavy io ianao. Raha ohatra zany ramatoa zany ka tsy tena nanao asan'Andriamanitra be, efa tena ny voakala, tena nalefa le devoly nataony nahatsapa tena mihitsy. Fa soa ihany izy fa olona tena karazan'olona satria ny fanakaiky tamiko tamin'ny asan'Andriamanitra izy dia fantatro tsara tena olona ny bebaka mihitsy izy sady olona nanao asan'Andriamanitra. Izay zavatra izay zany samy mamantatra ny tenany. Ary averiko foana vakio ty rehefa tonga ny an-trano dia jereo misy mahazo anao ve le ato? Raha misy mahazo anao zany le ato dia inona ny dikany? Misy an'ilay oziny io zany ianao ray izay ary koa sao dia ianao mihitsy ny nanao an'izany. Aza menatra amin'izany fa fotoana famonjen'i Jesosy antsika izao. Ka aza menamenatra raha mitony tena hoe za tompoko tena kizitina mihitsy zany mantsy tsy afaka aorerany an-trano fa tsy maintsy esana. Raha vao ohatra ka sendra an'izay fa tsy maintsy esana mihitsy. Dia zavatra nafinaritra anahy kosa nefa fijoroako vavolombelona mba ho fanentanana antsika rehetra momba n'izany ramatoa izany dia ohatran'izao. Izy tena mbola tsy nahita olona mandroaka devoly ohatr'izany eo amin'ny fiainako. Ary mba nianatra ny fataony saingy tsy nahavita. Fa ny azy tena fanomezam-pahasoavana tena mandroaka devoly io tena mankany an-tranony ianao dia vao hitanao izy izay mamafa tokotany ka tsy miteny io vavany io. Dia maninona izy izay? Mandroaka devoly izy izay. Raha vao ohatra izao hoe mankany an-tranony ianao dia mipetrapetraka eo dia izy mangina tampoka. Mandroaka devoly izy izay. Tena mbola tsy nahita oatra azy Izao ny zavatra nitranga rehefa narary izy. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray manana fanomezam-pahasoavana mahatazana an'ilay devoly. Ny azy indray zany tazana indray ilay devoly. Dia rehefa mahatazana an'ilay devoly io izy zany dia hitany ny mouvement an'ilay devoly, heno ny resak'ilay devoly. Ohatr'izany zany ny fanomezam-pahasoavan'ity rahavavy anankiray ity. Dia
ity le raha matona rary ity nefany izy marary esany fa izy koa mandroaka devoly izy marary io izy sady esany io zany dia aolakola le devoly ohatr'izao mihitsy io tanana io dia tamin'izany mantsy ny tena nahafantaranay an'izany hoe ohatra izany ny anisan'ny famantarana an'ilay fanahy-mpamosavy dia olakola n'ilay devoly io tanana io dia izy tena miantsoantso be mialasa tana amin'ny anaran'i Jesosy vita ary ty asa afaka ramatoa dia voavoaka teo tokotany izay teo tokotanin'ilay toerana ohatrany hoe satria mafimafy ilay asa dia mba nipetrapetraka teo dia ozy izy ilay rahavavy anankiray manana an'ilay fanomezam-pahasoavana hoe reo fa mbola taditady toerana ilay devoly foana ianao an'izay izy tonga dia era mitokotany izy nandehandeha mandoro an'ilay devoly izy era mitokotany dia izao no navalin'ilay devoly rehefa avy eo eniny rahavavy ity indray ity le ramatoa ity tsy misy asa taony io zany raha tsy mandroaka anay zay ny tenen'ilay devoly fa na ianoko an'izay napiratra ny masoko hoe ary tena ataoko lalalala mihitsy zany ity mandroaka devoly ity aloha fa eniny foana io voakasika foana izy ary apresieko atsika rehetrarehetra zany zavatra nafinaritra anazy zany tamin'ilay ramatoa dia izao halan'ilay devoly izy zany amin'ilay izy mandroaka devoly foana dia ozy izy andeha mba ianarako ity fa za aloha tsy navita oatra ny vitany tena za ihany dia efa naheno hoe tsy vitako ilay oatra ny vitany fa ny tiako apresiana antsika amin'izany zany dia izao azakamo fa tsika dia miady hitanareo reny olona miady reny nindray fa kely ohatrin'iny ny heriny fa mbola manisy totoindry ihany izy dia ohatr' izany koa ndraindray tsika tena kely ny hery mety hoe rera-karabatana mihitsy fa rehefa mivavaka roay foana ny devoly fa rehefa roany io dia ahoana izy ny soratra masina mandositra fa tsika indraindray tsy mandroaka dia eo foana izy izay angamba ny pasteur fa hitako efa lasalasa kely ny fotoana sotra tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany eny ary tsy ola ho ana tarazoana ela fa paster Aldis koa mbola anoy an'izay fampianarana izay reto fotsiny tsetsatsiatra kely ao anatin'le izy dia tonga dia mandray pasteur rehefa avy eo le mibebaka mantsy dia ny hoe tsy amerina tsony ianao an'le fanaon'le razana teo aloha mahatsiaro zany hoe tena tsy niety izay nataon'izay dia tsy mamerina tsony ianao ary tsy manohy an'ilay nataony teo aloha izay zany lay fitena takiany Jesosy amin'ilay fibebahana lay teny pasteur Farouk koa hoe nanao ohatra kely zay raha miady izay mianada dia akoatran'le hoe mibebaka dia tokony mifamela mifanantona mihitsy satria ny antony misy tenin'Andriamanitra mantsy omeo lalana ny fahatezerana ary nanazava an'izay mihitsy tsika teto hoe misy karazana devoly tsy roahana fotsiny dia tsy mety miala mihitsy satria tsy nomena lalana dia nanazava tsika tamin'izay hoe raha ty amin'ny fon'le olona dia raha ohatra hoe miady zao zay sy pasteur dia raha voatezitra fotsiny dia misokatra io foka io no le fahatezerana zany dia rehefa misokatra io dia mizezika makao amin'izay lay devoly makao anatin'le fo dia rehefa mizezika eo izy dia lasa iny amin'izay mahatonga ny olona mizihatra amin'izay zay le nresantsika ohatra nitratrany hoe cœur bombé ozy izy zay taloha zany hoe mivoto le fo zany fa le bombé moa zany mba teny frantsay tsotsotra fotsiny lasa mivoto le ao amin'le fo dia lasa manosika an'ilay le fitempony fo haingana be mahatonga le palpité le olona lasa manao palpitation be izy satria le devoly misisika ao mahatonga le gros cœur azonareo ve zay zany hoe aty le devoly miditra ao zany dia io le tsy hitany dokotera mihitsy anaovana anazy dia zany resaka an'izay tsika tamin'ny rovolana hoe io tsy hitana hoentina any amin'ny dokotera ary ianao tsy isy dokotera hoe manino ianao malahelo ao didina reny fa mivoaka ny alahelo reny andray zany alahelo mivoaka avao anatin'ny fonao dia tsy hita mihitsy fa calmant no omeny dia zay mahatonga ny fo manana aretina tsy azo tranony dia leo meo lalana zany dia hoe sokafo mihitsy ny fonao fanantony zay dia hoe sokafako hoe za pasteur tena nisy taona nalahelo andao ifamela dia sokafanao le fonao ivoan'ilay alahelo sy pasteur Aldis tadidiko izy elo ny dikan'izany any amin'ny afo be dikan'izany ny devoly zany le mizezika ao amin'le fo dia amena lalana dia avy amin'izay roana mivoaka atao amin'izay rehefa omena lalana fa le izy tsy omen'le olona lalana fa izy mbola zay mbola tezitra nefa zary miala ny devoly any pasteur eny izy ala zay tsy ala zay tsy ala fa manino sara mbola tezitrako zany roanareo ohatran'izany azonareo tsara le satria izy tsy mety mamela
na le olona fa te zange teo afaka miala de ozy le de vola zay tsy ala fa maninona ary zay tsy ala satria tsy mien lalana izy zany tena enao mihitsy manao hoe za tsy mila tsony de mifanantona hoe za mifona pasteura zay le manome lalana zay le aza vela ho tratra masoandro miletika de misy zavatra tsy mety raha tsy mifamela mihitsy ianareo fa raha vitavita fotsiny mibebaka koa de tsisy mifamely za mihitsy ny olona fa tsy maintsy misy fotoana mifanantona de misy fotoana mifamely ary farany ihany koa de mahakasika an'le hoe tsy hoe rehefa zay indray no nitenenina de hoe zay fotsiny le antony mahatonga antsika marary na manana olana fa anisany ohatra zany raha marary kibo de tsy hoe hijery fotsiny ato hoe inona moa bily moa le mampahita ohatra de zay nijerena nefa za zao raha roana bily mpiry ary za mihery-mihinana voamadilo be mihitsy azonareo le izy de lasa le bily fotsiny voateniteny ato nefa le voamadilo tokony manina ihany ko ajanona de jerena daholo zany le antony mahatonga an'le izy fa tsy hoe tia indray dilirina de tia irery fa anisany reto fanampiny zay efa haitsika fa raha vao marary ny olona de tsara foana aloha roana de voly satria raha vao tsy roanao de voly ny olona ray marary de finosan'le kalaloreo le aretina de tsy hitan'le fanafody mihitsiny zany hoe le fanafody mandeha de ohatrany hoe anivelany fa tsy tafiditra ao am'le tena tsabona de roana aloha le de voly ala de misy fotoana tonga de mijanona mihitsy le aretina fa mety misy fotoana mbola mety mitohy le aretina de fanafody am'izay no ilaina zay le miara-miasa ny zavatra rehetra fa misy koa mety karazan'olona mety tsy mila fanafody mihitsy fa tena finoana hoe Jesosy manasitrana io zany arakaraky ny finonao fa mila mandroaka de voly foana alohan'ny akany amin'ny dokotera raha tsy maintsy na ny miteraka ary na de hoe dokotera poliklinika fara manam-pahaizana roay de voly faratratrany de voly lafika io de voly mifandika tsy misokatra zany mihitsy kolio tsy maintsy tonga de didiny io kibo de zavatra fandroana de voly ohatrany fotsiny de mitsitsaka ohatrany savony andanina 5 millions 10 millions any poliklinika zay nge lilaina de eo zao mila malaly karaha olona hoteraka de inandray de voly roana de zany koa zao mila haitsika daholo zany zay mahatonga ny hoe enary foana fa mahasoa atsika zay rehetrarehetra zay de sorana ny tompo ny amin'ny fahalalana zay fa fitombon'ny fahalalana de mijerena daholo zany le antony mahatonga an'le izy ndreo de ohatra nanaotrana sy le pastera teto nanamasina hoe miala ny devoly tadidinareo foana zay tao am'le tsenan'le olona miala ny tsatoka sy ny ozina vao tonga ho an'ny client voalohany de 50 000 netina ka ngato aminay fa nakalozam-bola zay vao mivoatra 50 000 de tonga de mifampijery zay sy le pastera tia mihitsy ny ozina be ato ka fa tsisy resaka zavaty fa tena zananao an'izay ke le raha matoka masika velona de telo tam'izay tsena teo meteo zay no nofainy de tsisy mandeha mihitsy le tsena de lazainy hoe misy ozina be ato pastera ozina be tapahana ny ozin-drazana mbola tapahana ny ozin zafikely tapahana ny ozin zafikidrikely tsy miala mihitsiny ka rehefa tena nijerena tsy oziny fi izy mihitsy no tena ozina be satria manosika olona 50 000 zay ny volanisy tany amiko ka raha tsy fanakalozam-bola ty amiko tsena vao misika rehefa 50 000 dana aloha takaloza any rekany fa mpijery zay hoe kana mbola ho avy eto ary dada androka de voly eo tsy andeha mihitsy ty tsy eny de tsy hoe reto indray le de voly am'tsena de hoe sao de tratra maso be tsy mahita zay ry pastera ianao mihitsy maso be mahita be eo de lasa vao mahita anao ny olona de tonga de maninona izy vao hoe io zay mivarotra de maninona ny olona lasa izy miala de ianao mihitsy zany le maso be mahita eo satria vao hitan'ny olona hoe io raha matoy mihitsy masika be io de ianao mila alanao am'le tsena zay vao mandeha mihitsy le tsena fa tsy le devoly andrery ankory dian'izany jerena daholo le antony mahatonga an'lay olana zany fa reto fanampiny fotsiny ray fa tsy hoe de reto fotsiny fa be dehibe ny zavatra efa nizaraina amintsika mazava aloha ve sa tsy mazava tompoko de angony daholo nyfahalalana zao de raitsika indray pastera ialy disy ametsika tehaka mafy sora tompo magnano mbola tsara olo jiaby mbola tsara varina fotsiny aho teo fa saika tsandray micro fa lina be tsy le devoly roana fa roana hatramin'le roana hatramin'le masika ka eo indrindra atsika zao za zany mamaky eto de manaraka an'le tenen'ny pasteur teo tsara be lesona zavatra hita am'izay eto za aloha diniako voalohany miainga amitsika zany io vao nanomboka fotoana pasteur nisy teny mpahefana ny vakina teo raha zao alatsako ty bocal ty mijanona tampoka famakina teny mpahefana fa so ihany fa tsy izy bocal ty
satria efa masaka ao anaty sainao mihitsy no hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa zay mino any asa ataoko nataony koa ary anao asa lehibe no zay lahy sans faute hony vazaha fa ahoana ny ataotsika iaina reo zao le ozona any amin'ny tanimbary ary amin'ny tsena ary amin'ny tokotany ary amin'ny quartier sy ny sisa hatramin'ny fanapahana anazy tsara be fa fantatrao ve fa Andriamanitra tany amin'ny Genesis 1:5-7 ny teny hoe andeha tsika ninona ao sisa anamboatra porofo amiko ara fa iza naman'Andriamanitra tao andeha anamboatra olona mitovy aminazy baiboly miresaka fa tsika tsy miresaka tsisy baiboly Koritianina 1 tompoko Kolosianina 1 toko 5:7-7 manambara aminao hoe Jesosy ene niaraka tamin'Andriamanitra tao Kolosianina toko 1 asa misy Kolosianina baibolinareo toko 1:5-7 antrano any anareo mamaky satria le anatin'ny tomobile reny tsy mahavaky an'io fa manjary midona am-poto izy miaino fotsiny zany hoe mila porofohitsika amin'ny alalan'ny soratra masina le zavatra rehetra iainantsika jereo nyresaka ozina zao pasteur teo nyresaka fomba fisehoany tsy zay izy teo fa dinio hoe amintsika raha za so manana tanimbary ohatran'io de mamboly eto za feno ahatra eto de tsy mahavokatra ty eto akaikiko eto nefa misy jetilisa mamboly mahavokatra de ahoana zany ny toepoko tezitra evangelika za satria za nanamasina rano Jesosy nararaka teto nyroana devoly teto nesorona ny tsatoka nalaina jerenao inona daholo le ozina eto tsy mamokatra nenazy tatondre mandeha mangataka am'zany sy ny razana ozy izy de nenisa zany mafimafy toepotsika io tany ane nalain'Andriamanitra namola volanatsika so adinonareo le tany ve tsy mahavokatra sa le toetsaiko mihitsy ny mahatonga za tsy mahavokatra am'le teny teo zay nandroka devoly pastera ay le olona mihitsy ny bekizitina firsio zay ny fandraisana laninao hatramin'ny hampandraifana sany tompo anao mbola bekizitina foana anao mandraky tiny androany impiry anao zay ny tapana ozona efa 4 litra rano Jesosy laninao isaka larobia eto mbola anao foana tsy miova fibebana zany ane misy zavatra miova ao tsy possible mihitsy ny hoe avy any tanimbary anao feno fotaka mandeha misaika anao avy misaika anao le lamba avy nanaovanao tantanimbary iny koa mbola anaovanao sa manao an'izany anareo ty na diovitsika trano io na rahatsika ty lesona ty raha tsy tsika mihitsy resy lahatra voalohany tsisy mandeha amin'ny laonina io tsy mandeha am'izay izy io fa miaingany aminao io aminay any zao amin'ny fiangonana eto olona avy aria Besarety tsy mahazo manetsa vary aty Antananandrano zay fomba fady mihitsy ny inona mo ny vary graine avy any Mahavoky tsy azo entina aty Antananandrano tsy azo atao mihitsy fady tena fady de rehefa nijoro fiangonana de ozy izy hoe
satria any manko hoe fady talata, fady lakamisy, fady zoma, hazala mafy zany. De nampianatra am'izay za ankala manjana, fiangonana anay fady alahady, tsy miasa lahady. Raha vao miasa lahady ao mandamoka zay ataonao. Andramany eo e, samy mamorona ny azy io ko, samy masina amin'ny azy ane e. Ifanandrina am'izay zany eto ny fanompo-tsampy sy ny fiangonana, fanandrina am'izay. Za miteny aminareo mivavaka rehetrarehetra reo a, androany anareo manaiky an' Jesosy, manomboka androany anareo fa avalony devoly. Tadidio zay e. Eny tompoko, samy nanamasina ny azy ny mpimasy. Zay tsy niteny. Misy fahefanana eny menatsika, misy fahefanana eny menanao e. Osisy pasteur tamin'ny fampidirana teo raha ny tsara anareo, tsy mpiandry tsy mpiomana le olona nandroka devoly nandaitra. Fa maninona mandaitra? Zay mino ahy ka izy mamino sa tsy mino. Anareo ato zao mahay senjery. Toy izao ne ty e, mino an'Andriamanitra ray tsy toa. Fandraindray ihany. Tsy zay? Zay toyiny. Izy io aza atao tsy anjery hoa. Tsy tokony ataotsika tsy anjery io. Rehefa nitenenina ny mpivavaka tao am-piangonana hoe manomboka androany, tsisy manao fanekam-pinoana ty tsika raha tsy tena mino. Raha vao mandeha fanekam-pinoana tonga de dingano. Aza miteniteny foana eo. De inona ny zavatra nitranga? Nanomboka narary, tonga de lasa dala zanaka lepy-masy. Nitsabona, tsy navita ninina. Netina tam-piangonana am'izay. Zay ivavaka nareo. Meritreritra zany reo hoe ekanjo fotsy zay tonga de hoe ry Jeso midina Jereza izao. Tsisy filma mandeo fa miainga amin'ny dinidinika. Dinidinika tsisy fanapahan-kevitra, samy miala. Zay io. Fa tsisy hoe tsisy formule hoe ka efa marary io tsipatsipaka ny izy. Ametra tanana pasteur fa bilava mahateo ko fa tsy anapa-kevitra. Samy mahery amin'ny taniny ka. Andriamanitra ny anga azo vazivazina. Tompony ainany Andriamanitra. Ka na mitsipaka eo io ara zesta teknika io, tsy mahataitra. Fa tokony hipetraka foana zany hoe na manaiky an' Jesosy na tsy manaiky anazy. Fa tsy hoe manaikinaiky fahatany. Ny tena olana zany eo amin'le toe-tsaina mihitsy. Efa ancré aty anatintsika tamin'ny fanompo-tsampy io, io fomora tezitra io. Io fomora malahelo io. Raha naheno zao nareo pasteur Aldis nangalatra koho. Marina mafy tapahako ty ankikeliko ty, raha vao mifanenana atsy nareo tonga de mivily lalana. Tsy te hifanena amiko mihitsy nareo. Loza, iny manara-baraka iny. Aleo miala ty mihitsy. Mpangalatra koho iny. Ka iza moa ny andeha hanafaka anazy amin'ny fangalarana koho raha tsy anao? Iza ne sarona ny devoly de nangalatra koho e. Fa toe-tsainatsika rehefa nanao raha tsy manjary olona anankiray, ialana mihitsy. Ozona ane zany e. Ozona ane zany e. Inona natao tamin'le zaza am'izay rehefa narary? Nandritra ny 2 herinandro tsisy fametrahan-tanana. Vavaka tsika, vita vavaka fampianarana. Vita vavaka fampianarana. 2 herinandro. Tapitra ny 2 herinandro, sitranisy. Io am'izay manomboka manota fadiny ataon'ny ray aman-dreniny io. Io le taranaka le hoe vary avy ary tsy mahazo makaty. Rehefa nanomboka namboly am'izay izy mihitsy maka an'le vary avy any mandeha aty. Rehefa nambolena am'izay le vary avy any makaty, nenazy ny tena nahavokatra. Alao zany. Reto lalana tenen'ny pastera reto,
toro lalana fampahafantarana antsika hoe zao ny antony mahatonga an'ity, zao ny antony mahatonga an'ity. Fa izy io toe-tsainantsika ao koa zany tsy maintsy mampafantatra soratra masina ny anjaranay. Rehefa fantatra anao ny ambaran'ny soratra masina, milamina anao. Ny tsy fantatra antsika ane zao hoe Kaina mpaninona hozy izy? Mpamboly, tsy zay? Abela hozy izy miompy. Jerevana ny vokatra ny Kaina ratsy kely. Satria ratsy ny anaty lohany ato. Jerevana ny vokatra ny fiompiana ny Abela manahoana? Matavy tsara, nankasitrahan'Andriamanitra. Satria ilay ny volavolaina tamin'ny tanan'Andriamanitra mihitsy namolavola sy nanisy sofinaina, dia ilay toe-tsaina tsara no tafatoetra tao anatin'ny olombelona. Jerevana ny oabolana 120 ndao vakitsika 5:12. Oabolana 120 5:12. Ao ary amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona izay mivily miala amin'ny lalan'ny fahendrena dia hitoetra ao fivoriany fanahy ny maty. Fahendrena ataon'Andriamanitra anatin'ny olona ne misy dikany. Fahendrena nanamboarana izao tontolo izao. Dikan'izany raha vao miala amin'ilay fandaminana fanapetraka Andriamanitra andaminana fiainanao anao dia efa ho fahafatesana zay. I Kaina vao natazana hoe nankasitran'Andriamanitra ny fanatitra nataony Abela, mipetraka tao anatiny fialonana, fankahalana. Inona koa? Niaza aina izy. Tsy zay? Namono. Jerevana Genesis 4:4-7. Ahoana hozy izy ao? Raha tsara toetra anao, fa raha tsy tsara toetra kosa anao, dia mamitsaka ao ambaravarana ny ota, ianao no kendre ny faniriany, nefa ianao tokony hanapaka azy. Tsy zay? Anao ane no mikomandy an'io fa tsy izy no mikomandy anao e. Anao mikomandy ny fahatezerana hoe mela amiko ato anao. Sosotra za tamin'ny nataon'ny pastera. Dia inona ny ataoko? Mela ato fa tsy mahasoa anahy ny asosorako amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Mela amiko ato. Za mihitsy aloha mikomandy. Fa tsy hoe aty ambadika aty za mimonimona hoe mahasosotra anahy ilay nataon'ny pastera tao a. Mitady client koa za zany mba namako ho sosotra iaraka amiko amin'ny pastera. Mahasosotra anahy mihitsy ilay nataony tao a. Tena marina koa zany ozy izy le manaraka-efa. Miara sosotra. Eo amin'izay vao misy mire moa firisosona ny asosorany. Za zany teny amintsika hoe reto nomena toro lalana. Vaovao ny taona, andao hiova. Andao hiova. Bebaka atsika, esana 7 andro, esana 220 andro, esana 300 andro. Mbola izy foana. Hazala. Raha nanakory loatra. Sa kristiana matevikoditra tsy letra mibala fananarana zany. Amina ihany zao misy karazana fody maromaro. Reo fody reo na misy mpiandry fody aza eo, tonga foana reo mihinana vary. Fa vary ny FPVM tsy lany pody amina ihany. Tsy lany.
tena mahita hevitra ny olona andaminana ny rehetrarehetra fa tena samy joro vavolombelona zay ihany fa nenay ihany varinay tsy lan'ny fody. Inona ny antony? Misy fahefana nomen'Andriamanitra. Andriamanitra neny mamelona an'ireny biby ireny. Afaka amin'ny tena, raha tena mpiara-miasa amiko anao Jesosy, anao ane vao nanomboka ty taona ty efa niteny. Vao nanomboka ty taona ty efa niteny hoe ataoko hitan'ny olona mahasamihafa ny kakory. Tonana nakany aminay ny cyclone, ay. De mandeha. Tsy aty lalana fa diso adresy. Lasika nakany Mayotte. Nakany izy. Efatra taona zay za tany Maroantsetra cyclone zany tsy miditra aminay ao. Tsy miditra ao cyclone fa zay nomena fahefana. Anao koa nomena fahefana hoe tsy miditra aminao zay loza andeha kasainy devoly atao amin'ny fiainanao. Raha manam-pinoana anao tonga eto, za miteny aminao fa tsy mandaitra amin'ny fiainanao zany. Tsy mandaitra amin'ny fiainanao zany. Aza mandroaka devoly raha tsy manam-pinoana hoa, maratra. Maratra ne? Za sa miteny eto. Isaka ny amin'ny 5 maneno ny anjomarany Silamo. Maneno izy amin'ny 12. Maneno izy amin'ny 3. Haza lao za. Ary rehefa maneno io ka mampianatra anao, tsy maheno ninina ao ampianarana. Ozy izy hoe, zao zany ny atao hoe ny ampango ihany hoanina. Lasa zay nanandrify. Tandrifina io andro, tandrifina io alina. Latsaka avy ambony ery amizay. Pa! Aty ambany aty. Ka na eno zany tsy rarako. Anga miasa saina am'zany. Nandritra ny 5 volana tsisy ampango ny hoanina tao. Zao izy namerina nanao le izy ao ihany maheno azy. Misy fahefana aminao any, tsy ampiasainao. Maninona mandeha mitaraina, pastera, vadiko ne pastera bekizitina, tsy hitako zay anaovana anazy. Fa nataonao aiza le fahefana? Nataonao aiza le fahefana tsy androanao le bekizitina, mbola ompianao anatin'ny tranao le bekizitina. Enao ne tsy tolona minofo mandray. Enao ne tsy tena miala ry vadiko bekizitina. Fa le devoly maha bekizitina azy mihitsy ny piteo. Fa tsy le olona no tsakandroka olona eto. Za zany te ampita amintsika hoe misy fahefana ao aminao ao, ampiasao io. Mosary tafiditra anatin'ny tranonao ao, ino tsy androasanao azy? Akamona tafiditra ny tranonao, inona tsy androasanao azy? Devoly vorehitra tonga ao, inona tsy androasanao azy? Lany volana mandeha vidy moskito, inona tsy androanao moka? Ozala. Roay! Tafiditra ao fantrana. Ny tena mokelika de ho aizy. Eo anao. Manana amboniny manana rehetra anao, manana an Jesosy antranonao ao. Ao anao sisy dada tamilady. Tsy tonga anameloko anao izy. Tsy zay? Jesosy ene tsy tonga anameloko atsika. Mba tadidina raha tamin'ny heritaona tsisy tsodrany nandritra ny 2 volana. Tsisy mitsy. Niandry aho zany tamin'ny Krismasy. Io fa niakatra ny tanana. Sisy atetsy. Ka za ny tanàna mahita hoe tsy manao tsisy tsodrano. Gidra evangelika ho aty. Tamin'ity nisy. Ataovy zava-dehibe aminao zany hoe na de manivana azy Andriamanitra ny toetra rantsinao no sivaniny tsy ho any amin'ny 2025 tsony. Fa mihintsana 2024. Tsy le olona ratsy no sivaniny hoe miala. Fa le toetra ratsy mihitsy no ho an'izay te ho afaka. Aleo azava tsara ny korana fa manahirana.
ao zay te ho afaka rehetrarehetrarehetrarehetra ka manana toetra tsy andovana ny lanitra, manintsana azy ny tompo, mandevona azy izy, mandrava azy izy ho an'izay manapa-kevitra. Inona raha ny alalana hoe tapa-kevitra, za tapa-kevitra anao. Rehefa maharikoriko anao io toetra io, de teneny mihitsy Jesosy hoe maharikoriko anahy ty, maharikoriko anahy ny fijangajangana, maharikoriko anahy ny alatra, maharikoriko anahy ny fankahalana. De aza vela mihitsy ananako fifaliana io fa ataovy maharikoriko anahy mandrak'izay io Jesosy. Ho hitanao am'izay fa ho avy izy sy ny tana maheriny andray anao ampitiavana mpandresy am'izay anao avy eo. Ao fa na iozaozandoka devoly eto aza tsika anao an'izao ty trano ty, enao tsy mino, enao ihany no miporitsaka mivoaka satria irodana ty. Nefa le devoly no miozongozona irodana hiala am'le fanjakany efa nahazo sehatra ao. Ao makarary eny eny alahelo e, isaka ny mahita an'le olana malahelo, isaka aninona ndray zao ino, inona ndray zao no lazaina eo, inona ndray ny zava-doza tenenina eo, masosotra mihitsy. Manana ho anareo toetsaina manomboka eto mitsodrano ny hafa, fa aza manozona ny hafa. Za olona farazay mora tezitra, ny ary efa tezitra totondro miasa, tsy misangy ty. Fa rehefa nampianarina za miakatra ty totondro ty, rehefa tonga ambonimbony izy raiso ny tsodrano. Zay nene maha-protestanta vaovao misy zava-baovao foana. Io totondronao io avadio tsodrano manomboka zao. Zay ny alalana hoe olona afaka anao. Fa rehefa tsy zay ny iainantsika, de tadidio fa io atezeranao io indraindray io mampijanona fo tampoka, indraindray io tonga de tandremo fa lasa mandihy tsy fidiny ianao. Ratsy be na zany vokatra ny toe-po zany. Io zany eo amin'ny fanapana, io sarotra sitranina indrindra io resaka fo io. Fa rehefa mazoto mideran'Andriamanitra anao, de tadidio fa mahita voninahitr'Andriamanitra. Zaho tsy manana elo zany any an-tanàna. Ny orana ny misy foana, za tsy lena zany za tsy lena zany. Ny tonga de tsotra be. Mpiara-miasa ho atsika Jesosy. Za tsisy parapluie zany za. Za andeha ho ary. Mandra-patongako ary ataovy maina aloha. Amen. Miala. Fa tsisy. Vao miditra io varavara latsaka anay izy. Anao ane mba manandrama hoe tena mbola mihaino vavaka anao ve io Andriamanitra ivavahanao iazakazanao isan'andro sa tsy mihaino anao? Andramane zany hoe Jesosy, eto zao farany zay be amboteiazy ambonin'ny tany raha Madagasikara. Halahy mankaia mihitsy. Za rehefa anaty busy mandroaka devoly. Ny amboteiazy manakatsakana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy no andidiko azy miala amin'ity lalana alehako ty. Fa io androany na manao ahoana, eto manko malaza be amboteiazy, anala mahitsy, ampita tafika. Fa io za raha mandeha amin'io, za tsisy tratrana amboteiazy zany. Za tsy manaiky an'izany. Na amin'ny heure de pointe io za tsy manaiky. Raha ny sain'ny polisy no mibaiko azy sy ny sifleny, ny anjely koa aleko zay ny anjely dana baiko izy alefaso ny anay aty fa zay maika. Zany ny anahy finoko. Raha tsy mino anao ndao tsika de ho hitanao izy. Ndao amin'ny lera ohatran'izao hoe aribe amboteiazy, ndao tsika pastera ho any. Andao aza mitsapatsapa mihitsy no fa ny afinoko tsy finonao fa tsy hoe koleranao. Tiako atongavana de zao hoe misy finoana ao anatinao nanomboka anao mbola kely,
fa tsy hainao mampiasa azy. Zao tsy nataon'le mpivavaka amin'ny fiangonana any Ambotsy Tononona zay, fitandremana Ambotsy Lazaina. Anareo manao batisa zaza zany tsy manam-pinoana. Anao marary fa tsy ny zaza tsy manam-pinoana. Andeso aty hoa zazakely zay mampinono any. Eto aty amiko aty. Dia apetrao eto izy, trotroy. De esory ny tananao ilany. De esory moramora ny ilany. De jereo paoziny. Inona ny ataony? Tsy mamikitra. Ka iza ny nampianatra azy? Babany sa mamany? Dikan'izany vao teraka anao dia efa misy finoana ao anatinao. Ny finoana iny zaza mamikitra iny ane ka. Rehefa mamikitra izy dia tsy lasaka. Tsy zay. Ampiasao ara fa aminao ane io e. Nanomboka anao mbola zaza misy finoana ao anatinao. Tapena an'ilay ratsy io. Io le ozona tapahana ny tenen'ny pastera teo. Tampenany io dia tsy hitanao mihitsy ny tena marina. Fa Andriamanitra mahay mampisy ny tsy misy. Zavatra tsy vitan'olombelona vitany. Ao. Ohatra zao. Any aminay any ny finoan'olona. Raha mihinana paoma zao anao. Satria zay zao voankazo e. Dia atsipona ohatran'izao ary hoditra iny le sisa tavela iny. Misy dian'ny nifinao iny. Dia alain'le olona mankahala anao iny, ataony amin'ny lavabitsika fotsiny. Vonto ohatran'izany amin'izay tendanao avy eo. Io tsisy hoe hoentina any amin'ny dadarabe, hoentina any anana, tonga dia alainy fotsiny iny dia apetraka any amin'ny lavabitsika. Vonto amin'izay io avy eo. Finoana zay. Ataonao ahoana amin'izay andresy lahatra azy ho amin'Andriamanitra. Zay mahatonga tsika na mivavaka aza mitahotra tsy afaka. Satria mbola raiky tapisaka ao anaty tsika ao ilay ozona taty amin'ny razambe taty aloha taty. Mbola ao ane ilay ozona. Zay nanaovana fanekena tamin'ny Satana. Nanao fanekena tamin'ny Satana ne razambetsika taloha tany. Zay mahatonga hoe raha naka fandrotam-barotra izy dia avy eo izy mivavaka, lasa fandravana le izy rehefa mivavaka izy. Satria zay mivadika amin'ny fanekena eo tonga dia simbainay e. Enao niala tamin'ile fanekeny sampy. Enao mivavaka amin'ny tsingevaeva, tongotra anao ilany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka, tongotra anao ilany ho an'ny razana. Aiza amin'izay andaitra io. Alainao daholo zao karazana mpiandry rehetrarehetra manana fanomezam-pahasoavana zao angonina hoe fa ny eo ihany ny eo. Satria le zavatra ao aminao tsy foinao. Rehefa foinao ane io Andriamanitra mitsotra aminao e. Mandamina ny fiainanao ane Andriamanitra. Ndray mandeha zay tamin'ny tanàna anankiray nanaovana batisa olo 20 ndray andro. Vao niditra teo amin'ilay tanàna zay, hitanay le loharano eto. Ny vavaka zay teo, ny vavaka zay teo, ny vavaka zay teo. Nanapaka ozona amin'ny tanàna io. Lasa zay nitsofoka amin'izay. Zay tonga ary amin'ilay tanàna misy rano eo. Andaotsika eto ny saika. Vao niroboka teo zay ny saika, zay olona teo an-tanàna mandeha misaika eo, demoniaka daholy. Na zaza na olobe na zay nandeha ny saika, na mpivavaka na tsy mivavaka. Tonga ohatrany hoe zahay indray ngambany nanisy ody an'le rano. Lasa dala ny asa nanomboka maraina parivo ny andro, parainy ny andro, 3 andro 3 alina zay ny asa. Vokatra azo tao batisa 20. Io tanàna io zao tena mivavaka. Le loharano ary mihitsy zany na masinina. Vavanay ary. Satria ao amin'ny loharano ao nay ny tena ozonindreo satria eto le loharano. Eo amin'io sapin io, eo le fanompontsampy. Eo olona manatitra vola, bonbon, ravina, ino. Dikan'izany, ry mitaratra nyty, manozona ny olona ray tanàna. Ka na mpivavaka na tsy mpivavaka, domineny io sampy io. Andaony atsika ampanjakaitsika eto. Fafazana ran'i Jesosy amin'izay ry.
maty asina io. Fa ny zavatra nahagaga rehefa niala teo zay, zay zavatra nateriny teo may daholy. May daholy zay nateriny teo. Zay tsy nandrehatra afo. Zay tsy nampirehatra afo. Fa may io. Satria maninona? Misy afo mialo azy ka mandevona ny fahavalo. Vao miteny an'izany eny ianao dia efa levona ny manodidina. Zay rehetrarehetra mety ho fahavalo. Raha vao ny fisainao ka fotsiny misainanao ho fahavalo, misainanao ho ratsy, dia efa levona zay. Satria zay le tenina voaka ny vavanao. Zay le fahefanany aminao. Zay le finoana anananao. Zay ne mahatonga na miteny hoe vao voaka eto aza Jesosy. Amin'ny mampiara-miasa antsika, asehoy tena mbola mpiara-miasa marina antsika. Ajanony orana aloha fa zahay impitary. Mijanona io. Hay mbola tena mpiara-miasa sady courage za no mitombo koa anatikato hoe misy assurance zany manomboka eto. Tsy mama, tsy aro, tsy havana. Jesosy. Ka anao koa zany tokony anana ohatran'izay. Jesosy, ariva ny andro, raha za tsy mahita bus eto, andeha tongotra Jesosy. Ataovy mahita bus za Jesosy. Misy bus mitsorika tampoka avy any aninona zany tonga dia Samaritana tsara fanahy. Lasa. Ataovy rivotra iainanao le vavaka. Fa aza atao fahazarana na formule fotsiny fa maty antoka atsika. Oka zay fa voaroka eto. Teny amintsika zany hoe mila manomboka eto mandray lesona atsika. Ray zay. Mamantatra atsika. Fampitomboana an'le fahalalana zany zay. Fa ahoana amin'izay ny iainako amin'io. Anasa vilia zao. Jesosy, mbola maloto lavitra no zao ne foko e. Ka raha manasa ty vilia ty za, ataovy ohatran'ny fifaliako manasa ny ty vilia ty, fifalianao manadio anahy. Amen. Vavaka ne zany e. Sady voasasa vilia, madio, za koa feno fifaliana satria nidiovin'i Jesosy. Kosoka trano za, Jesosy mba koseha ohatran'izao koa. Le tsy metimety ato. Ato misy zavatra tsy mety afaka zay ato, mba koseho e. Rehefa rivotra iainanao io, milamina anao. Zaho anaty bus zany, manko tena be mpanendaka ao. Be mpangarona posy zany ao. Fa ny ahy tonga dia sady vandravandrako izy za mivavaka, na izy miala mivoaka, na izy mipirina tsara amin'ny plasiny. Ohatra nanam-pivavaka teto. Za tsy mba mahay mivavaka mikipy zany mankony. Za mivavaka, izy tazako tsara mihitsy iny le tanana. Amin'le poketra. Ozy iza hoe, iny Jesosy misy tanana makao amin'ny poketra. Nataoko anaty vavaka. Nandalo tato amin'izay za. Sakanana. Ahoana ozy izy no mifanapoaka ohatran'ireny. Za amin'ny teritoirako tsy azo ny ladidina. Ilahy koa amin'ny teritoiran'ny lahy ataovy zay ataon'ny lahy fa samy bandy zao mifanena. Lasa izy niemotra moramora. Kisaka za. Za tonga ambony ary mbola hitako izy. Raha mbola veren'ny lahy iny ka tsy vavaka elahy, iny tanan'ny lahy iny mihitsy no. Tsy maintsy tonga eto amin'ny altara eto. Fito zao mpanendaka lasa mpiandry ato. Tena mpanendaka. Tsy nony amiko zany, fa nony amin'ny Jesosy. Nony amin'ny Jesosy. Izy ary no ananatra azy. Izy ary no hiteny azy. Tsisy ane. Tsisy andeha hiteny an'ireny, tsisy andeha ananatra an'ireny. Fa miditra eo izy, tsy andeha hivavaka dia anaty fa andeha hangalatra. Zany ane dia anato e. Satria misy mitondra vola ato. Arahany mihitsy. Fa tsy asako saina zany fa nifantatro dia zao hoe matoa nanitsaka ny toerana ty tongotra anao. Famonjena ny tadiavinao ato. Teo fanao ny rimatsy fa natetika ny dinareo ry. Ato ambony amin'ny deuxième étage ato. Misy raiky mitsikilo avy ambony ary. Raha vao mandeha rery ao anao, dominy ray ato, eo anao raisina. Zany hitako ato daholo zany. Za mahita. Ary io fantatra foana io. Fa izy zao fa fongotra. Satria manino misy fahefana ao aminao ao.
de ampiasao io fahefana io manomboka eto, ampiasao foana io fahefana io. Iny finanany azy iny koloara iny, de iny amin'ny sisiny iny midina iny. Fantako daholo ny taren'ireo, raha ato anao de fantako koa anao. Ary za tsy matahotra anao. Na hitondra antsy anao, na hitondra inona anao, tsisy raraiko an'izany. Ohatra zanam-pianatra teto, ariva. Za ndeha Besarety, za mbola amin'ny telefônina. Allô, de vetivety tonga de telo ndray eo aloha koa miaraka amin'ny antsy. Oka aloha za fa za mbola misy manendaka. De nalaiko nampidiriko aposy telefôny. Ahoana de jery izy de niemotra izy. Izy miemotra za mandroso. Izy miemotra za mandroso. Nalaiko am'izay telefôny. Lasa oary za lafa tsy haiko zay alehany iny. Mitantarany zany anao ohatra mitantara angano. Fa zavatra niainako zany. Zavatra hitako teto zany. Fa inona le fahefanao aminao ao? Fa raha eo Jesosy ianao torana. Telefônina lasany. Tsy possible zany. Misy fanjakana tsy azo ampirorona aminao ao. Misy fanjakana tsy azo ampirorona aminao ao. Alohany anao ndroka devoly zao, io fanjakana tsy azo ampirorona eo ameo sehatra izy. Zay ny tokony omentsika sehatra. Andao tsika samy anenina. Na amin'ny toe-tsaina, na amin'ny toe-po, na amin'ny fomba fijery, na famindra, na fihetsika. Izay nanalavirantsika n'Andriamanitra. Atsika ne mety mibebaka be am'le tenin'ny pasteur teo hoe fona Jesosy fa nangalatra. Fona Jesosy fa namon'olona. Fona Jesosy fa njangajanga. Fona fa nankahala. Misy question tsy voavalinao ny ao e. Nankahala an'iza? Nangalatra inona? Njangajanga taiza? Tsy rarahinao le fanontanianao ao fa nenao ihany ny asesika anao. De ozy izy aminao hoe taminanao azy tsy nalala maty fa rehefa hibebaka de safo be mantsina. Tsy mety. Tany sao tsirairay eo zay nanaovanao azy. Tany amin'ny chambre 23, tany amin'ny chambre 25, tany amin'ny chambre 20, ranona. Teneno! Ka anao ne teo afaka e. Ka tsy tadidiko ane ny anarany, tsy tadidinao ny anarany. Angatao fanay masina ampitadidy anazy. Tadidinao kolerany, tadidinao bikany. Dana mibebaka. Fa tsy hoe fona fotsiny. Impiry anao nanozona vadinao rehefa tezitra. Lehilahy tsy vanina tsisy lavanazy mihitsy. Na nenenako na lalanao. Za mivoaka ny vavane zany e. Rehefa tezitra. Adinina fa tokony bebana zany. Tena vehivavy tondrona tsisy ilana azy mihitsy koa ny vadina. Reny vavana vokatsika rehetra reny. Andao anenenana raha te ho afaka anao. Andao anenenana. Reny anisany mampahantra atsika. Reny anisany mamotika fiainantsika. Satria zay fehezina ty ambony tany. Zay vahanareo aty. Misy teny ene nataotsika teny tsy voahevitra. Misy teny nataotsika zay manao ny raha lany hoe foky alahy. De maninona? Vaty fikoseham-bary mihitsy no anantonana azy. Ao! Nefa tsika tezitra. Tezitra amin'ny zanaka, tezitra amin'ny vady, tezitra amin'ny raitam-po. Ary misy tsy maintsy misy teny foana naloaka ny vava. Ary raha tsy tena raha io vava io any anaty eritreritra any. Maniry daholo zao karazana virus zao. Ao! Ary maso mijery am'izay. Nefa ny soratra masina manao hoe ny maso ratsy de fahavetavetana eo mason'i Jehova. Zay ny any amin'ny bokinao bolana.
fahenina andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny 7 ambin'ny folo. Be de be zany zavatra mbola mangeja anika na de mifanandrina amin'ny devoly aza atsika mamingana foana izy satria maninona mbola misy zavatra iraisantsika aminazy. Fandao eritreretina daholo inona avy mbola mampifandrayana amin'ity asan'ny devoly ity. Amin'ny toetrako, amin'ny fitafiko, amin'ny fisainako, amin'ny fijeriko, amin'ny famindrako. Inona avy? Za mbola ratsy fo. Inona avy le maharatsy foko ato? Ongoto daholo aloha zay. Androkany atsika hoa e. Ao, tsy akitsitsana io e. Tandre manao varina mianiny hafa. Inona moa ny anazy io ne? Inona moa ne? Zany hoe mboroany. Mampalahelo. Eny tompoko. Ao a. Anao fanatitra atsika. Aza asina triage. Tonga de aleva. Sady mizara nitsy. Tenena kely izy mizara nitsy zany. Ao a. De sady manao fanatitra atsika. Mizara niny polycope iny ho an'izay mbola tsy nahazo. Ao a. Tonga de miakanjo daholo izy pasteur ny mpiandry zay nitondra fanamina. Ao a. Ao ary. Sady mihira tsika manao fanatitra. Hiranareo io mba aza ataonareo miadina loatra. Sahirana mitsy za manaraka an'izy. Mila ho sepotra. Le retsy. Ohatra ny hiran'ny olona iaka-piakarana. Somary ampiakarina kely vitesiny ino ara hira ataontsika mba hainareo. Zany hoe matahotra manao hira ty fa tsy sao le tsy hainareo le ataoko de manjary. Ao ary, inona ny hira ataontsika inona? Inona moramora? Ao ary, ny masoandronay posaka kararoty somiletika. Zay. Zay zany, efa miposaka ao atsika fahazavana kararoty somiletika. 5:30 firana fifoazana. Lasa aritsika. Ny mas kararoty somiletika adidi maro no miania masuano ni masuanina kararote nyadi di maro aviare tanura aviare sai che li vita no abu asurata tanura aviare che li vita no abu asurata sai che li vitana avu asurata tanura
are manangatanana zay mbola tsy nazo zay kely vitana avoasoratra tanora manay Jesosy nao anaiza banjino izy tanora aviare zay kely vitana favoasoratra tanora aviare zay kely vitana favoasoratra sivy amby sivifolo amby zato ny ozona sy ny fanapahana ozona iny zarainy ray aman-dreny ato a dia manangatanana zay andalovany ato tsy nahazo ao so dia mahazo indroa nareo tsy mamaky an'le izy dia le anankiray rina pastor fampianarana miresaka fanalana ody iny amin'ny ray aman-dreny anankiray any iny manao maitsomaitso iny ao ary hitako mihitsy ny fa mafiny a dia tian-tany mampisento mampitomany tsy zay sivy amby sivifolo amby zato firana fivoazana ao ary sivy amby sivifolo amby zato firana fivoazana mafiny ady ety an-tany mampisento sy faoriana sy fi no manjo ety mafiny ady mampisento faoriana no manjo mafire kami beba mafire kami beba mahagaga ny fombana zavatra tsara filazantsara fahodiratsy mahagaga zavatra tsara filazantsara fahodiratsy mafire zao androizao mafire zao androizao nino nazava tiakin izy ihany no amonjana amin'io diakin izy ihany amin'io mafire ao androizao mafire kami beba tsika fiangono kami beba azavariana
eto an-tany mafire mafire zao anoisa mafire mafire kamibeba asady vaovao kely am'zay tsy lavabe tsy fotoana antsika rehefa avy eo a ety zany no zomafara moa amin'ny titolotolo e tsisy sondraira tsy amin'ny 2025 dia efa mametraka anareo ampilatanan'i Jesosy Kristy tompo a izay miandraikitra ny zoma fanavozana sy fampiorenana ny amin'ny zoma heriny a tsy misy satria voalohan'ny volana inona moa zany voalohan'ny taona izy io nisy fifampiarabana zay ho tanterahana fa ny zoma fahafolo ny volana mavaka mijery calendrier nareo a 10 janvier veriny daolitsika satria herinandro bokatra ny radio izy io radio Fiotazantsoa dia ho avy daoly zay ekipa ny radio rehetrarehetra hitarika an'izany zoma fanavozana sy fampiorenana zany zoma 10 zany 10 janvier zany hoe zoma manaraka an'ity zany aloha tsy misy fa ny zoma aorinany dia io no tanterana satria herinandro bokatry ny radio Fiotazantsoa io mety émission mivatana eto mihitsy ary no atao amin'izay fotoanandro zay manaraka an'izay ny polycope rehetra zay nyzaraina dia hoentina foana resaka ny zoma fanavozana tsy hoe vitandre mandeha tamin'iny dia tapitra fa mety misy zavatra foana jerena ao anatin'iny araka le hitantsika tamin'izao dia manokatra n'iny foantsika dia tsara zany ianareo mitondra an'izay polycope zay isaky ny mandeha tonga eto amin'izao zoma fanavozana izao dia ny fiaraha-miasa rehetra misokatra foana raha misy fiaraha-miasa hitanareo fa mahatsara ny fangatana reha raha misy fanatsarana na misy hitanareo tsy nety dia aloha mifampiresaka hatsaraina le izy fa tsy hajanona azonareo ve tiako atongavana amin'izay tsy hoe hajanona le izy fa tsy mety mihitsy fa mora ho amintsika manajanona zavatra ray fa ohatra ny sarotra amintsika le mitady vahaolana dia mba sosokevitra ny anay raha misy tsy nety ny fitariana teto na ny zavatra averiko foana hoe saika napidikizo ana mihitsy le olona nanao akanjo masina nanao satroka teto iny zay efa nitenenako anareo mihitsy hoe tena mafy tamiko ny aritra ny tsikera be tany aminareo tsy nareo mpanatrika moa zany fa ny andehatra amin'io ka tena tsy misaina mihitsy pastera tsy malala hoe olona efa manao satroka mbola lefa teo amin'ny altara ihany dia kena aloha hoe tena nampitanondrika ihany mieritreritra an'izany hoe zange tsy nitona azy hoe tonga avety ianao manao akanjo ohatran'iny fa mba izy tonga teo tamin'iny dia hitanareo indraindray mandratra ihany zay fa soa ihany fa efa tsara le fo anaty eo ny tenako moa matoa matavitavo ohatrao dia tsara fo be mihitsy iny dia manamela heloko fa tsy nasikola an'izany fa zao fotsiny mba sosokevitra misy zavatra indraindray mety tena hoe tsy avy aminay fa aleo foana re olona mifanantona raha misy re avany raha misy tsy mety koa ataonay na teniteneniko tsy sendra tsy nety na nitenen'ny paster Aldisy dia tsy misy ohatrany hoe fanantona maninona tsara hoe fanantona fa aza tonga dia le teny kely tsy netony hoe ajanony mihitsy zoma io fa niteniteny foana mihitsy ry zareo tonga dia raha vao zay fotom-pisainanao dia amiko satana mihitsy zay satria manakana ny asan'Andriamanitra zay efa miroso tena mora ao amintsika mihitsy le ajanony fa tsy mety ajanony fa tsy mety ajanony dia na ny fifadikanana farana rehefa tratran'izay mihitsy hoe ohatra ny tsisy fabebana mihitsy fa ajanony ihany dia hoe tena zay ve ny vahaolana ajanona ny fifadikanana fa ny vahaolana amiko tsy ajanona fa hoe atsarao zay azo atsaraina tsy misy zavatra tsy azo tsy atsaraina zany devoly ihany tsy mety atsaraina fa raha asan'Andriamanitra mbola azo atsaraina foana ihany ny velona mbola misy azo antenaina raha nisy ny tsy naomby nandritry ny 2024 na ny fitariana na mihitsy za mihitsy koa ny tsy mahomby za afaka mijanona fa ny zoma fanavozana azo tohizana foana zany dia misy lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra afaka manao an'izany foana ao anatin'ny tsihatry ny fiangonana mba tsetsatsesa tsy aritra ihany zany mba tsy isian'le resaka ntsony dia afaka mifanantona isika amin'ny resaka zay ifanaovantsika le raha latato zao dia nisy ny teny mihitsy hoe mahazo famatsim-bola amin'ny formation ve pastera mahatonga an'ilay izy mihitsy no sy ny teny an'izany pastera tato amintsika ihany mahatonga an'le fikrimi mandroso be ty zao manatona dia anotany mihitsy dia karoy ao amin'ny dosiako ao ary raha misy zany dia teneno fa ho tapahako ny tanako sy ny tendako satria efa nilaza taminareo mihitsy fa tsy varotena ho an'ny satana mandrakizay raha zay mianakava fa mba anatony ihany re tompoko dia antanio aloha ny zavatra anankiray zay vao mampihely zavatra ao fanolozy tsy ny any velany matetika ny tena mifanimba fa le mpiara milalao anatin'ny kianja ihany dia zay fotsiny le tena mba mampalahelo kely io raha ny velany tsy olana mihitsy satria izy ke fa natao mety ho anenjika mihitsy
fandraindray ny tena mampalahelo le tsika samy tsika atao anatiny ihany de reny kosa aloha ndraindray mba misy any ny fampiresahantsika anatony zay anatony raha misy na filaza amin'ny radio raha hoe pasteur mba ahitsykely le fitenena ohatran'izao raha tsy mety mba ataovy ohatr'izao fa azo ahitsy foana fa izay manaiky ho ahitsinareo ny fifaliana de mba tsy toe-tsaina araka le teny pasteur Aldis mihitsy eto nandroaka de volom-parena ary tsisy ninina miova raha vao tsy ny toe-tsaina mihitsy aloha no miova de mba ajantsika amin'ny 2024 raha ny fanaratsiana tsy nahomby rehetrarehetra ajantsika amin'ny 2024 zay fihetsika tsy nahomby fa ny 2025 tena ifampitantantsika tsy misy nateraka ho resy andro zany fa mampahatra antsika le tsy mahay mirahina vitsika ho anakely indrindra raha mazaka mofo topaina ray tsika ave manokany manoatra ny vitsika tsika ave de ho ambakainy vitsika fa rehefa miray fo miray saintsika mahavita zavatra ngeza be ao am' Jesosy de mba zay re mifanetanana ao anatin'izao ka de efa mametraka sady zay eo ampilatanan'i Jesosy Kristy ny fiainanareo fiainako amin'ny fiainantsika mianakavy mba ahita fahombiazana amin'ity 2024 ty de mba valina tanteraka amin'ity mihitsy ampy zay ny andro lasa zay nanaovantsika mifanao ny jetlisa manina tsara hoe ampy zay ny andro lasa fifanenjehana ampy zay fanaratsiana ampy zay skera ampy zay fa aleo mba resaka mampandroso foana am'izay no ifampiresahantsika raikitra sa tsy raikitra aloha abebaka atsika pasteur Aldis manoloana an'izay ny Facebook ny mety ho tapahana ny ambony tsy mampaninina fa eto afaka am'toy eto raha misy tena maika kosa satria mety ariva be loatra de miandalana izy kanefa mino fa tsy maika nareo fa didina fotsiny koa ny fiara de efa miandry anareo rehefa aviana alina be fa ny androany aloha tsisy miala eto raha tsy Jesosy Kristy mihitsy no miteny tena voavela ny elotsika tsy andro rapitsika vao ibebaka satria rapitso lay fifadikanana lehibe zay tanterahana eto Antananandrano ny amin'ny rapitso manomboka amin'ny valo sasany mikatra amin'ny efatrora ariva izany de anasana antsika tsiraray avy ho avy amin'izany fifadikanana lehibe zany sora tompoko fa so lava loatra ihany koa fa Jesosy Kristy tompony hiasa ao amintsika de pasteur Aldis no abebaka antsika tanteraka mihitsy ao anatin'izay de ny mpiandry rehetrarehetra raha sitrakareo fa tonga de mijoro makaty am'izay tsika mpiandry zay manao akanjo zay nanao akanjo rehetrarehetra de mba mijoro makaty daholy tsika tsiraray avy ao anatin'ny hira zay ho taritany pasteur Aldis de samy mahazo hery daholy zao aleo anenjika zay anenjika fahafahatsika mandroso zany raha tsy nenjena za tsy tonga tantaninarivo taty manenjika foana zay manenjika avela foana izy anenjika fa io rehefa mety ny ataonao tsy manaitra anao zay fanenjehany any tsy mampikoropaka anao zany raha misikina vorodamba anao ataon'ny mpamosavy raha manao kanjo tsaratsara anao ataon'ny franc-maçon indra raha inao an'izany anga volana azy mividy an'io rehefa malahelo izy vidianany anao rehefa malahelo izy mividy ho anao izy zay ny atao hoe fitiavana fa tsy hoe rehefa manao kapa za pasteur manao kapa ohatrany mbo mampianatra Tananandrano ao mividiana ho ananao tsy kapa fa io ny ananako io takatra ny volako io ny anaovako fa za zany teteny hoe io toe-tsaina io mihitsiny manimba atsika mampivoaka ny ondry any ambalany io tsy mandroso mihitsy tsika raha vao io no miaina atsika eo mamatotra anao io mamatotra an'le olona enjehanao koa zay aza dino zay fehezinareo tena io izy fehezinare maninona raha mafanatona Andriamanitra azy Andriamanitra azy manana fahefana mono sy amelona mbola miteny hoe avia ifandahatra isika ka maninona tsika samy olombelona tsy afaka mifandahatra tsy afaka mifampiantso tsy afaka mifanatona tsy afaka mifampiresaka mety mihinana kisoa be loatra ngamba de fanondro molotra fotsiny eny jere manko ny kisoa voateraka izy de efa manondro molotra mandrapiditra ny anaty vilany mbola manondro molotra foana na madio alohany na maloto manondro molotra foana izy tsy sanatria mitovy amin'ny kisoa anao fa samia misaintsaina atsika hoe Andriamanitra mpandinika ny vo sy ny fo ary ny teny fanevany FPVM masoko sy ny foko mason'Andriamanitra mahita atsika fon'Andriamanitra mahita atsika
hitodika aminy ane atsika, hibebaka ane atsika, nandeha amin'ny lalana tsy izy tsika, miteny amintsika izy hoe miverena. Miverena, mbola fitiavana ane io e. Anao mieritreritra fa io problème be anao io tsy fitiavan'Andriamanitra. Ohatra ny arakaraka ny vavako vao may toditra ny olana fitiavana io reo olona fa misaora azy. Job 5:9-30. Faorian'ny ory no entin'Andriamanitra mamonjy azy, ary ny manjo azy no entiny hanokatra ny sofiny. Te hanokatra ny sofinao iaino ny feony izy. Andaotsika hitsangana. 7:7 ataotsika. Zafady 5:7 Jesosy mora fo indrindra. 1 mitsangana atsika. 7 atsika. Tena an'olo tena ho an'Andriamanitra tokoa. Asarytsika. Jesu tsara sady maso, tsy mifindra tompo be efity toko, mba irikoto azy, tsy mba mety soso raha nandreny fampianarana zay Jesosy, nosokafanao ny masom-panahinay. Tahaka n'ilay mpangataka teo mivavady ny tsara endrika. Vao miposaka ny andro, mipetraka eo izy mangataka. Mahazo vola be dia be, indraindray tsy mahazo. Tsy mety afa-po fa mangataka foana. Ndray andro rehefa tonga ianao Jesosy, tsy mba nangataka vola mankarena tsony izy. Fa nanontany azy ianao, inona ny tianao ataoko aminao? Nangataka izy hoe nampahiratanao ny masoko. Nampahiratanao ny masom-panahinay androany amin'ny alalan'ny fampianarana maro be renesinay teto. Narandra fijoroana vavolombelona maro. Menatra ny fonay satria fantatray fa tsy mendrika akory no eto ambany tafotranonao zahay. Vao miposaka ny andro dia efa ratsy ny fijerinay, ratsy ny famindranay, ratsy ny eritreritray, ratsy ny fihetsikay. Tsapanay ankehitriny ny fahadisoanay. Tena tsapanay fa diso teo anatrehanao zay Jesosy. Zay fahatsapanay fahadisoana izay, na tonga anay nandohalika, fa rikoriko amin'ny fahotanay zay. Rikoriko amin'ny tenina lokan'ny vavanay. Rikoriko amin'ny fijeriny masonay. Rikoriko amin'ny fisainany ratsinay. Rikoriko amin'ny maso miavonavina. Rikoriko amin'ny fo ratsy. Mandohalika mifona aminao zay Jesosy. Mifona aminao ny amin'ny tenina lokan'ny vavanay. Na tamin'ny vady, na tamin'ny zanaka, na tamin'ny ray tapo,
na tamin'ny mpiarabelona na tany amin'ny fiarahamonina. Fotezitra tahaka ny ranomafana. Diso teo anaty anao zahay ka mifona aminao Jesosy. Mamindra fo, mamela eloka. Torotoroa ilay fo vato ho tonga fonofo. Diovy ny fonay ho lampanao. Diovy ny fonay ho tempolinao. Alaviro anay ny ratsy rehetra. Alaviro anay ny fahadalana rehetra. Rehefa vetana eo i masonao. Na amin'ny fisainana, na amin'ny fijery, na amin'ny famindra. Jesosy eo, alaviro anay zany. Ny fisainana mankahala, manenjika, mitsikera lava. Esory aty anatinay zany Jesosy. Foratsy, fijangajangana, nialatra, lainga, fitaka. Diso teo anaty anao zahay. Fa nilomano tao anatin'izany lalan'ny faharatsiana rehetra izany. Ankehitriny resy lahatra manatona anao. Mandoalika tao anaty anao ka mifona aminao. Tezitra tamin'ny Efraima ianao, zay firenena nananao fono. Fa noho ny bebaka izy. Dia hoy ianao hoe tsy hanoto olo fo aminareo aho. Fa hamindra fo. Izany indra fonao izany no hifalianay. Izany indra fonao izany hiandrandranay famonjena. Raha mba niandrandra nitady ianao fatratra ny olona tahaka ny nataony Zakaiosy, dia androany ianao niteny hoe midina faingana aza mamikitra ny ratsy zay fikiranao hatr'izay tsony. Fa nio tonga ao an-tranonao ny famonjena. Sotra Jesosy. Sotra mamindra fo sy miantra zany famindram-ponao sy fiantranao izany. Ny mbola hifalianay. Izany no mahatonga anay hitsangana hanandra-peo. Hisotranao ka na hoe sambatra ny olona zay voavela ny olona. Sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka. Ary tsy misy fitakany. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao ny lanitra sy ny tany. Ary mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika. Izay notorotoroana tamin'ny fanahy masina. Nateraky Maria Virjiny. Nijalana namaka Pôntio Pilato. Nombona tamin'ny azy fijaliana. Matika nalevina. Nidina tany amin'ny fiainany tsy hita. Tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Niakatra ho any an-danitra. Pero angavan'Andriamanitra ray tsy tompo. Avy any avy tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina. Fiangonana masina manerana izao tontolo izao. Fiombona ny olona amin'ny masina. Famelan-keloka. Fitsanganan'ny tena amin'ny maty. Ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny foko no mifaly fanavotanao andiny ny voalohany ihany. Eloka ho very fanafa. Funenani voavo Tsini eti no ifalia kufaza Vapo narahanyeti Jeso sinu anda sana wifu arie Utantera katukune zani eo ihany rehefa hitanao fa niongotra amizay le faharatsiana tao ampiasao amizay le fahefana tsy zay handroka devolontsika ifandimby zay telo mianaka amin'ny zay fandroana devolo zay pastera manomboka azy avy any dia misesy azy hatrany eny ary tao aritsika iaraka androka fanara tsy maninona reo raha mivoaka tsy milahatra makaty tsy maninona le mpiandry afaka makato le mpiandry azafady indrindra ato ty amle toerana ty ny tena tsara aloha zay izy pastera disy ianao manonona an'le izy dia mandroka hoe amin'ny ady vory dia mandroka ny amin'ny tsaiko ny tetezana anazy satria efa fofoy tsisy ny fotoanantsika
eny ary dia zao ny anaovantsika anazy zany a izay tononoko a dia iny ilay voninareo dia atombohy manomboka amin'ny tenanao ilay ody a dia ale makany amin'ny manandrify mitodika makany amin'ny toerana misy ny tranonao ianao a tenanao aloha zany a dia avy eo makany amin'ny trano dia avy eo makany amin'ny mitodika any amin'ny tanin-drazana ao a any amin'ilay misy ny fasan-drazana sy ny tanimbary sy ny tranon-drazana izay zany no ataontsika izay no Zantsika dia zay lazainy a no arahantsika iny. Eny izy le ary amin'ny fo dia any amin'ny fo ary amin'ny tany dia azay. ao a eny ary hivavakantsika Jesosy eo saotranao zahay no izao fotoana izao izay omenao anay ny bebaka izay teto Jesosy ho an'ny tena anay mino sy matoky afa ianao ny asa Jesosy anoritoro ny fovato rehetra mba tena ho tonga fonofo fa ankehitriny koa izay Jesosy mifona aminao noho ny amin'ny eloka sy ny fahotany razanay efa tsy titsony reny Jesosy fa izahay izao a lasa milanja ny voka-dratsy ny fanompo-tsampiny tsy etizy Jesosy tsy hitanay izay atao afa-tsy izao hoe mifona aminao izay mba hiantrao fa matoa izao vahoakanao rehetra izao tonga midodododo aty aminao aty am-piangonana tsy malala reraka tsy malala andro fety fa izao ngely atao hoe andro fety Jesosy fialan-tsasatra fa tsy nijery an'izany izay fa tonga nanatona anao ary na dia iry pasteur Aldisy araraka ny filazany avy lavitra ny tonga Jesosy fa satria nanota teo anatrehanao na ny tenanay na ny razanay izay hifonana aminao indrindra fona aminao fa misy aminay reto izay mihitsy ilay mbola makany amin'ny dadarabe ny sasany mbola ohatr'izany mihitsy ny sasany ary io tsy hanavahana fa indraindray nampanomponao mihitsy aza voarakitry ny devoly ao na efa mahatsapa ary fa tsy mety dia ohatry ny mandeha ihany mifona ho an'izany olona izany mifona ho an'ny razambeany izay anisan'ny tonga ozina na matotra ka nampahatonga anay tsy afaka mifona aminao izay Jesosy fa fanompo tsampiny reny razambeanay reny Jesosy nahatonga an'izany mamelany elokay aza adinina aminay ny fanompo tsampiny reny aza adinina aminay na dia nanisy zavatra tany anatin'ny adivory tany ary izy na tany amin'ny fasana na tany amin'ny tranon-drazana rehetra any aza dinina aminay Jesosy fa mba tsofirany ny vahoakanao mba handia fotoana tsara amin'ity 2025 ity ary tsy andro hoe 2025 fa tena manomboka androany mba hataovy afaka Jesosy na izay telo mianadahy izay mitarika n'izao fotoana izao ary hataovy afaka Jesosy amin'izay rehetra mamatotra anay honono ny fahatezeranao vokatry ny fahotany razanay aza zany tsony jerena fa raha mba hitanao fa mibebaka tokoa marina izay ka manompo anao izao fahamarinanay zany Jesosy na iza manatrika eto sy izay rehetra mandre an'izao fotoana izao any amin'ny tokantranony avy any izany mba angatahanay ny fiantranao fiantranao Jesosy eo tsisy afa-tsy zany sisa Jesosy kanefa ny mody sisy zany fa izany mihitsy ny tena fiainana ka mba hiantrao sy amindrao fo izay andravany asany devoly izay amin'ny tenanay tsiraray avy aloha Jesosy amin'ny tenanay tsiraray avy indrindra ny toe-posy ny toe-tsaina fa reo ny tena manimba indrindra amasino ny mpanomponao rehetra amasino izay rehetra mino na ny mianahana ary amasino Jesosy mba hitombo ny finony na ny atokantrano any ary amasino ka ilay tena toetra ratsinay mihitsy no ravanay eto amin'ny anaranao Jesosy apetraka eo amin'ny fonay ny tananay miaingao mantsy ny zany toetra ratsy zany ka namarina ianao Jesosy ilay teny mpahefana hoe misy afo mialoha azy ka mandevina ny fahavalony manodidina ary manao ny rivotra hoirany sy ny lehilahy fo-mpanompony fa Jehovah Andriamanitra ao dia afo mandevina eny Andriamanitra saro-piaro izy koa hery sy fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy velona avy any Nazareta ny androtsahana ny afo masin'i Jehovah amin'ny folony tsiraray avy amin'ny folony tsiraray avy may ny asany devoly ao anatin'ny fo may amin'ny afo masin'i Jehovah ny fitiavan-dratsy rehetra ao anatin'ny fo ny alahelo ny fahatezerana ny otro-po may amin'ny afo masin'i Jehovah ny fialonana ny toetra ratsy ny fitiavan-toka sy sikara ny fitiavan-tsampy ny fijangajangana may amin'ny afo masin'i Jehovah tsy hanana anjara fahefana
tsy anana anjara fanany asan'ny devoly ao a Laran Jesus. Jesus. Sotra Jesus. Sotra Jesus. Sotra Jesus. Sotra anatin'ny foany foratsy ihany. Sotra Jesus. Sotra Jesus. Vetivetika aloha ary. Vetivetika aloha. Vetivetika alohan'ny anoizatsika mamankony izany fana mila manao fanekena marina tsika fa tsy amerina intsony ny fanao ny razantsika rehetra. Zay ny rasan'i Jesosy zao aloha. Tsangano mihitsy zay vonina ihany marina teny pasteur Adis aza mbola manangana raha tsy vonina any an-trano ianao. Atsangano mihitsy ny tananao dia mila manao fanekena amin'Andriamanitra eny hoe za Jesosy tsy amerina intsony ireo fomban-drazana rehetrarehetra ireo. Ireo le voalazan'ny pasteur teto ireo ny ody rehetrarehetra any fasana, ny ody any amin'ny manao fanekena mihitsy amin'ny Jesosy fa tsy amerina an'izany intsony. Atsangano ny tanana ankavanana zay vonina tsy amerina an'izany intsony ao anatrehan'i Jesosy. Avereny zao fanekena zao Jesosy Kristy Tompo. Miaika eto anatrianao fa mpanota Jesosy. Tsy amerina ny fomban-drazana eto aloha. Tsy amerina ny fomban-drazana eto aloha tsony. Zay fahavetavetana teo anatrianao. Dia ny fanompo-tsampy zany Jesosy. Zangajangana Jesosy. Fialonana Jesosy. Miavonavona. Freareana Jesosy. Ampy zay. Tsy amerina tsony a Jesosy. Manangan-tanana eto anatrianao fa tsy amerina izany tsony a Jesosy. Ampy zay Jesosy. Fa manomboka androany dia manaiky fa ianao Jesosy Kristy no Andriamanitra. Sokafako ny foko dia midira ao am-poko Jesosy. Fa ianao no Andriamanitra. Ianao ny tompoko sy mpamonjy ny fiainako. Sotra Jesosy. Manaova vavaka ao am-ponao amin'izay raha ataovy amin'ny vavanao teny mihitsy apetrao amin'ny fonao ny tananao Jesosy. Manaiky ianao tompoko sy mpamonjy ny fiainako. Ary tsy hanan'Andriamanika hafa intsony zay. Tsy hanompo ny razambe ireo razambe anay efa maty. Tsy hanompo an'ireo doany intsony zay. Zay Jesosy tsy hanompo doany intsony. Tsy hanompo an'izany rakoto maditra zany. Tsy hanompo an'izany kely malaza zany intsony. Tena ampy zay Jesosy. Amin'ny foko iray manontolo. Amin'ny fonay. Tsy hanao pakta amin'ny Satana zany zay. Na mahandro zay na manan-karena. Tsy hanao pakta satanika zany. Tsy hanao tetika zany zay. Tsy ikambana amin'ny formation. Tsy ikambana amin'ireny fikambanana satanika ireny. Raha zay sy ny ankonanay Jesosy. Fa manaiky ianao ho Andriamanitra izay. Ary manaiky ianao ho tompo ny fiainanay. Ary zany manavozanay fanekena eto anatrianao androany. Araky ny tenao amin'ny vavana anekena azahoana famonjena. Dia manaiky ianao zay Jesosy ho Andriamanitra. Manjaka ao anatin'ny foko Jesosy. Manjaka ao anatin'ny foko araky ny tenao hoe manekehan'Andriamanitra ary manohera ny devoly. Manaiky ianao tompoky sy mpamonjy ny fiainako. Ka zay rehetrarehetra iaraka ika tahaka ny nataon'i Josoa manao hoe farazaho sy ny ankona kosa dia anompo an Jehovah izahay. Anompo an Jehovah izahay. Sotra Jesosy. Ianao Jesosy Kristy no Andriamanitra tsy ala aminao mandrak'izay zay. Sotra indrindra Jesosy. Zao dia roanay amin'izay re devoly satana maro be reo arak'izay fananonana azy teo amin'izay. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Itotika any amin'ny trano tsikitsika aloha any amin'ny trano itoerantsika andravan'izay ody ao anatin'ny trano ao manomboka any amin'ny fototry ny trano arak'ilay hoe fanorenana ny trano. Vavakitsika Jesosy itodika any amin'ny tranonay izay Jesosy alefa sy mialoany araky ny teny mpahefanao ny afi-masinao sy ny anjelinao ary izay kosa hamasino andrava ny asan'ny devoly rehetra ao. Sotra indrindra Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Vakio le polikopy ao amin'ny fanorenana ny trano. Mainy devoly tsy maty vonoiny.
mahay amin'ny afomason'i Jehova ny velona rivo-taona, felatana tsy foana, ny va, ny tafita, ny andro. Ndraso aloha jereo le taratasy. Teneny mafy. le taratasy jerena, le taratasy jereo la eo anaty taratasy eo, jereo le taratasy, jereo le taratasy, jereo le taratasy le ao anatin'le taratasy. Zay. Le vonona amin'ny afomason'i Jehova zany, tsy anan-kery tsy anan-kasina, tafita ny andro ny avozo, mazaka kofe, lamokana tody, ny betsimilana, ny voatavo arivo lahy, ny ramilamina, ny rano miodina, ny tsimpaka, ny tanaka, ny mapiaga, mandrava sarotra, ny tsilaitra, mahavory, tsy resy atosika, mafe, maroka, malay misaraga, tsy hita fototra, ny tsy vaky ndray andro, ny fanjaitra, ny fandio rano, ny tsy leon-doza, ny arongana, ny vakamiarina, mahafefy, ny fanohana, ny vato mazava, tsy ambanin-da, ny tangena mitsara sy tangena tsy mitsara, tsy leon-doza, tsy leo-parimbra, ny feno manana, ny volatsinana, ny hidivava, ny velo miriary, velo miaroaro, manarym-bitana, ny vaky atody, ny tsy mitsara sy ny tsy marefy. Le vonona amin'ny afomason'i Jehova, ny tsy mahalatsaka, ny tsy voaray, fotsy avadika, ny fiandrisa, tsy leo-parimbra, vaky atody, ny aretsy maty, ny tsy mandefitra. Mahay amin'ny afomason'i Jehova, ny fandoritam-barotra, ny mandalo deraikitra, ny andriam-by, ny aretsy maty, felatana tsy foana, andriam-tambola, ny andriam-sarika, raha mianjaika vola, ny vokambola, tonga lavatra, tonga rivo, tonga, aretsy maty, ny ombola vola, ny manosy bitana rehetra, mampaleo monina, ny fanohana, maizikitroka, ny ramanjavona, ny tsy leon-doza, fanala tampoka, ny fanala loza. Mahay amin'ny afomason'i Jehova, raha mahavalisy ny raha mafitera, mahay amin'ny afomason'i Jehova, tsy manana anjara fahefana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ny amin'ny tranony any, ka manakana ny soa rehetra hiditra-trano, izay mahatonga aretina. Mahay amin'ny afomason'i Jehova, rehefa hoe asa matin'ny Satana, mahay amin'ny afomason'i Jehova. Sotran'i Jesosy sika, hitodika indray tsika any amin'ny tanindrazantsika avy, any amin'izay misy ny fasandrazana rehetra, ny tanimbary, ny tranondrazana, any amin'izay misy an'izany. Ao anatin'ny taratasy no misy an'izany. Jereo ny taratasy fa ao anatin'ny taratasy no misy an'izany. Mety sy henonareo tsinona raha izany manonona, fa samy manonona fa ao anatin'ny taratasy no misy an'izay. Dia asesitsika tsara hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ilay hoe fanorenana trano le asan'ny devoly mba tsy hanana anjara fahefana intsony. Ohatra hoe vitany ana dia mijanona kely aloha tanafasana dia aveo indray mitohy amin'ny tsiraray.
ao vonina eny an-tanana ny taratasy maka satria misy tsy mahalala ny anaran'le zavatra roana akory mantsy dia lasa mihanahana fotsiny izy. vonintsika rehetra vavaka indray ary tsika rehefa vonina jesosy eo anandrifiny any amin'ny tanindrazanay ihany indray izay any amin'ny tanindrazanay any amin'izay niavinay jesosy anandrify an'ilay azany devoly ihany izay fahamasino avokoa satria mpanomponao misaotra jesosy hery sy fahefana avy amin'ny jesosy kristy velona avy any amin'ny nazareta no androtsahana an'ilay fasana ny afomasin'i Jehovah any amin'ny tanindrazana rehetrarehetrany any amin'ny misy ny tanànan-drazana any amin'ny fahatra any amin'ny tany fambolena tsy mahalatsaka ny tsy voarainy fotsy avadika fiandrisany tsy leoparimbona vaky atody ny arety tsy maty tsy mandefitra may amin'ny afomasin'i Jehovah tsy manan-kery tsy manan-kasina amin'ny fiainany vahoakan'Andriamanitra may ary tapahana ny ozony zany rehetrarehetra ny ozony fanompo-tsampiny razana nangalangalany an'izany may hatramin'ny fakany maina hatramin'ny fakany tsisy maniry tsony amin'ny anaran'i Jesosy fa maina hatramin'ny fakany rehetra izay ozona rehetra natonga n'izany avy any amin'izay tany niaviana avy any amin'ny tanimbary ny raha mararim-bary raha tsy maty-kavandra ny tsy atosika ny raha anjaka ny atodin'omby izay mahatonga ny tany io voaozina may izany ozina any amin'ny tany izany vokatry ny fanompo-tsampy vokatry ny odiany may ny herin'ny odiany may amin'ny afomasin'i Jehovah tsy mananjara fahefana intsony hatreny amin'ny fasana may amin'ny afomasin'i Jehovah ny devolon'ny tendrombohitra 12 izay natsotsony ny mpanidy fasana tany may fa tsy manana anjara fahefana amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra na iza fa may amin'izay ny herinareo raha mahavalisy raha mahafitera may amin'ny afomasin'i Jehovah mpamitaka may amin'ny afomasin'i Jehovah tsy manana anjara fahefana fiainany vahoakan'Andriamanitra izay mamatopatotra ny taranaka faramandimy izay mahatonga ny avelo misehoseho izany mamangimangy mamitapitak'olona may amin'ny afomasin'i Jehovah izay mahatonga ny olona maty tanora tsy tratrantitra dia mahatonga ny olona tratra ny loza tampoka mampifandrafy mianakava mitondra fijangajangana tsirairay ny fanajanga rehetrarehetra may amin'ny afomasin'i Jehovah ny ozony fijangajangana rehetra ny ozony maty tanora rehetra ny ozony tsy tratrantitra rehetra ny ozona mahatonga loza tampoka rehetra vokatra izany ody ratsy rehetra avy any amin'ny dadarabe sy ny fanaon-drazana izany may amin'ny afomasin'i Jehovah ny devoly ny lakile maty any sy ny angadimondro ny antsobory ny tapaby ny vahona may amin'ny afomasin'i Jehovah dorana may tsy manana anjara fahefana amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra atsipana farimy rehetra afo mirehatra mandrakizay may amin'ny afomasin'i Jehovah. Zambrito nandraisan'ny paster anjara voahan'ny paster ody dia afaka manampy ianao izay hainao ody sa ilay ody fasana sa ianao malala kosa mbola koatr'izay ampena lelana eny ary
mijery an'le taratasy tsika ody fitia zao io zany marobe le fomba azahoana anazy marobe le fomba natongavany ary be de be nefa tafiditra tamin'izany tamin'ny fiainany de mandroaka atsika manomboka amin'ny tenatsika ohatran'le teo zay tsika vao mandroaka amin'ny tontolo manodidina tsy zay ao satria saina tsy eno fa lasa le feo ody fitia zao de atsika zany raha mandroaka an'io miainga amin'ny tenatsika aloha satria mety niaina atsika io mety niaina ny razambentsika taloha tany io fa mahakasika atsika foana rehefa niaina ny razambentsika ao de zay tsika vao mandroaka amin'ny tontolo manodidina ao vavaka atsika Jesosy tonga ny fotoana anapotehanay sy andravanay ny asa matin'ny Satana zay mamatotra anay zanak'olombelona de ireo ody fitia na ny hita maso na ny tsy hita maso na amin'ny endrika vato na amin'ny endrika hazo na amin'ny endrika rano na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona ianao efa niteny hoe manoera ny devoly de andositra anareo izy ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy vela sy manakera avy Nazareta alohan'ny mpiany no andidinay androany any asambaty Satana andefonana ny asambaty Satana rehetra tsy anakery tsy anam-pahefana amin'ny fo miala tsy manakery tsy manam-pahefana amin'ny sainay niotra amin'ny anarany Jesosy Kristy voaka amin'ny Jesosy Kristy levona may tsy manakery tsy manam-pahefana may mandidy anao Satana fahavana miala tsy manakery miala tsy manakery tsy manam-pahefana ato aminao Jesosy Kristy didina mianara Jesosy Kristy tsy manakery may am'izay na antafiditra ny anatin'ny kibony na ny raisin'ny tanana dorana miakony Jehova may levo may tsy manakery ty ataoko ende ty tisy ty le pastera indray manao pastera indray manao ay tena sotra Jesosy sotra ny amin'ny fitiavanao ianao ny nandevona ianao ny nandrava ianao ny nandrodana ianao ny nanjera ianao nanongotra ireo lalana mampahory rehetra sotra betsaka Jesosy sotra indrindra amin'ny fitiavanao amen ia sotra n'Andriamanitra tsika ny amin'iny aza variana fa tsika zany rehefa mandroaka devoly arodana azera ongotana amin'ny fakany mihitsiny de jerefa babangona le toerany ao mamboly sy manorina ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika am'izay tsika zay ny amaranantsika anazy foana fa raha mbola manongotra tsika manjera tsika mamotika tsika nefa avy eo tsika tsy mamboly sy manorina zay fitiavan'Andriamanitra zay ahasolotsika n'le zavatra ny potehana teo de lasa tady lalana foana izy idiranao lasa tsika ody sy ozona eny amin'ny adivory aitsika tsara zay tanatsika nandray an'io saitsika nanaiky an'io tongotra tsika nandeha tany nandeha naka an'io tany potehana daholy zay fitaovana nampiasaitsika tamin'io amin'ny anaran'i Jesosy vavaka atsika Jesosy lay fotoana sarobidy aminao zao aniranao ny anjelinao hidina avy any amin'ny sabatra
ary andatsanao ny afinao avy any an-danitra any. Andevona, andrava, androdana, anjera, anongotra, lalana mampahory na nandevo anay manoloana ny ody sy ny ozona rehetra. Koa amin'ny anaran' Jesosy Kristy velona sy manankery avy Nazareta, lohan'ny mpiandry no azahoanay mandidy mandroaka ny asa matiny Satana, mandevona ny herin'ny maizina rehetra, mandrava tsy manankery tsy manam-pahefana ny asa matiny Satana rehetra, naviazana firy didina sy potena iravany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona zany. May tsy manankery tsy manam-pahefana amin'ny Jesosy Kristy. Dorana amin'ny afon'i Jehova, dorana ny ozona rehetra, ny ody ratsy rehetrarehetra, may tsy manankery tsy manam-pahefana, levona na mivady na mizanaka, dorana amin'ny afon'i Jehova tsy manam-pahefana. May amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, may tsy manankery tsy manam-pahefana, dorana amin'ny afon'i Jehova, levona, may Satana fahavalo, vezana firy na amin'ny endrikina na amin'ny endrikina, dorana amin'ny afon'i Jehova tsy manankery tsy manam-pahefana. Sotranao Jesosy, mankasitraka indrindra Jesosy, ny habe ny fitiavanao no ambolenao sy anorenanao ny fiantranao anatinay, ilay fitiavanao mpanapaka ny fiainanay. Sotra Jesosy, sotra Tompo, ilay ody ratsy lasa fahatsaranao aminao no mitoetra ao anatinay, ilay ozona lasa fitahiana ao anay, fifaliana ao anay zany Jesosy. Sotra mpamonjy, sotra Jesosy tia, amen. Fandrorotam-barotra zao manaraka le taratasy atsika, samy mahafantatra an'io daholy, vavaka atsika. Jesosy na ny razambenay na ny ray aman-dreninay na izahay aza dia samy niaina tamin'izany atao hoe fandrorotam-barotra zany, niteraka fandravana ao anay nefa zany Jesosy. Ankehitriny angatanay ny afinao avy any an-danitra any, andevona zany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manankery avy Nazareta alohan'ny mpiany, no andidinay, andevonanay, andravanay ny asa matiny Satana rehetra, levona, may tsy manankery tsy manam-pahefana, fandrorotam-barotra rehetra, dorana amin'ny afon'i Jehova, dorana tsy manankery tsy manam-pahefana, may amin'ny andro Jesosy Kristy tsy manankery tsy manam-pahefana. Ny afon'i Jehova nandorana ny asa matiny Satana, andravana ny asa matiny Satana, mandoro ny asany maizina rehetra, may tsy manankery tsy manam-pahefana Jesosy Kristy, levona amin'izay, dorana amin'ny afon'i Jehova, may tsy manankery tsy manam-pahefana Jesosy Kristy, may amin'izay, may tsy manankery tsy manam-pahefana atsony, ny amin'ny elo mirehetra fa manak'izay ny anjara tona sazazana. Sotra Jesosy, sotra Tompo, mankasitraka Jesosy, ny fahatsaranao tonga fananganana ty anatinay ho solon'ny faharavana. Sotra Jesosy, amen. Tetika tany amin'ny dadarabe manomboka amin'ny tenatsika io, nitakiny akoho tsika tany, nitakiny ondry tsika tany, nitakiny inona vorona tsika tany, ny lambahoany, be dia be zavatra nitakiny.
reny zavatra nitakiny reny no fanekena nataontsika taminy, na nataony razam-bentsika taminy. Vavakitsika Jesosy, ianao tompo nantoka amin'ny fiainanay no andrandrainay anafaka anay. Be de be fitaka nataony Satana tafiditra tao anatin'izany velam-pandrika zany zay, fa androany kosa no anapatapahanay ny fatorana sy ny gadravi rehetra, angatahanay ny afinaovy any an-danitra andevona, andravandrodana anjera ny asa maty Satana. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vera sy manankerana Nazareta Olompiany, no azahoanay mandidy, azahoanay mandroaka, azahoanay mandevona ny asa maty Satana. Nitetika rehetra levona amin'ny afon'i Jehovah, may tsy manankery tsy manam-pahefana, torana amin'ny afon'i Jehovah, torana tsy anakery tsy anam-pahefana Jesosy Kristy. Levona anareo Satana fahavalo, na tamin'ny endrika manahoana na tamin'ny endrika manahoana, may amizay, may tsy manankery tsy manam-pahefana tsony Satana fahavalo. Any amin'ny elo mirehetra fa manakizay najara toerana sazo anao Satana mba afirosy miaramila rehetra, may tsy manankery tsy manam-pahefana Satana, tsy manana anjara fahefana tsony na aveza na firy na iza na iza, zay mandidy anareo lasa mandeha any amin'ny elo mirehetra fa manakizay. Dorana amin'ny afon'i Jehovah anareo, may tsy manankery tsy manam-pahefana, may nareo Satana fahavalo, levona amizay nareo, dorana amin'ny afon'i Jehovah tsy manankery tsy manam-pahefana. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitiavanao, ankasitrahanay zany fitiavanao zany fa lehibe aty anatinay, ny indra fonao izay namafa ny fahatsiarovana ratsy indrindra namotika ny fiainanay, ka dia namboly ny fahatsaranao ianao ho vanona aty anatinay tahaka ny anandrano. Sotra Jesosy, amen. Fanapoteam-piainana io zany zavatra ataony Satana, satria tsy maintsy mirefolo any amin'ilay dadarabe foana le ody, alefany any izy dia fototra aty aminy aty, dia averiny iny ho fahapoteam-piainana ho an'ny olona anankiray zay nifandray taminy. Zay mahapotika sy maharava fiainantsika. Dia andao potehana, asehoy amin'ilay devoly mihitsy ny hoe fa tsy mitsitsy azy ianao, fa hanapotika azy. Vavaka atsika Jesosy, tonga ny fotoana anapotehanay ny fandravam-piainana sy fahapoteam-piainanao, ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy vela sy manankery avy Nazareta alohan'ny mpiandry, no andidinay, andravanay, andevonanay ny herin'ny maizina rehetra, tsy anakery tsy anam-pahefana aminay, fahapoteam-piainana, faharavam-piainana, tsy manana anjara amin'ny fiainako, amin'ny taranaka faramandimiko avady aman-janako, potehako, tsy manana anjara amin'ny olona mifandray amiko rehetra, fa didina sy roany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vera sy manankery veto, levona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy anakery tsy anam-pahefana tsony, dorana amin'ny afon'i Jehovah, may tsy manankery tsy manam-pahefana tsony, may amizay ny anaran'i Jesosy Kristy, levona amizay ny anaran'i Jesosy Kristy, dorana amin'ny afon'i Jehovah, tsy anakery tsy anam-pahefana tsony, potehana sy ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vera sy manankery veto. May amizay na Satana fahavalo, may amizay, may tsy manankery tsy manam-pahefana tsony. Sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Tompo. Mankasitraka Jesosy, fahalehibiazan'ny fitiavanao miantoka ny fiainanay.
Misaotra Jesosy. Misaotra Tompo. Mankasitraka indrindra Jesosy. Anangana ny tranolainy Davida efa rava ianao ka ho fiainam-baovao anay izao lalana diavina izao. Mino aho fa izay fanangananao izay mahatanteraka famonjena ho an'ny tsiraray avy ho fahavelomana feno fanantenana. Misaotra Jesosy. Amen. Zao ndray tsika dia hijery amin'ile misy an'ilay hoe maty tanora na maty vady tanora asa angambany raha ohatra ka tsy mitovy amin'ilay tia tanako ny any aminao dia mety ao amin'ilay eny amin'ny fasana. Jereo kely hoe izany maty tanora tononoko ilay izy ilay misy an'ilay hoe manosy bitana, manosy kandro, tetiandro, tsy ambanin-dà. Zay ilay izy jereo izay misy an'izay. Na ohatra ary izany ka tsy any amin'ilay any aminareo dia jereo ilay tenenina fotsiny ilay hoe maty tanora na maty vady tanora. Vavaka tsika ary Jesosy eo. Izany koa ny zavatra anisan'ny tena mampahaory ny vahoakanao satria tena betsaka mihitsy ny lasa mpitondra tena nefa voaeritrerony. Mifona aminao izay mifona ho an'ny razambeanay izay na asa izay nataony tany izay hodina lailainy tany ka nampahatonga an'izany hifonanay aminao fa ravahanay sy tapahanay ilay voninay izany ozony izany tsy hoe akaty aminay tsy hanarakaraka ny fiainanay Jesosy hamasino izay rehetra andravana izany. Koa hery sy fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no androtsahana ny afomason'i Jehovah andoro andevina an'izany dia volo mampamaty vady tanora izany tapaka amin'izay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tapaka amin'izay izany ny ozony maty vady tanora, ny ozony maty tanora, ny ozony tsy ambanin-dà na amin'ny toetra na amin'ny fiainana na amin'ny asana. May izay mahatonga ny vehivavy manjaka zaka, ny manosy bitana, manosy kandro, ny tetiandro, mahatonga ny akoho vavy maneno mahay amin'ny afomason'i Jehovah izay mampitabataba ny vehivavy, mahatonga ny vehivavy manjaka zaka, tsy refesy mandidy ao an-tokantrano sy amin'ny fiainana. May izany ozony tsy ambanin-dà izany, may hatramin'ny fakany, hatramin'ny izay niaviany rehetra, may hatramin'izay hodina lain'ny razambeanay nahatonga n'izany. May amin'ny afomason'i Jehovah any Jesosy ireo vahoaka an'Andriamanitra tsy hananany devoly fahefana efa nibebaka any Jesosy arakofana amin'ny afomason'i Jehovah tsy hananany devoly fahefana amin'izany. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy ho anao ny voninahitra. Amen. Hojerentsika indray ilay fanorenana trano dia hitodika any amin'ny tanin-drazana indray tsika any amin'izay misy ny tranon-drazana andray no hitodiantsika. Teo tsika nitodika tany amin'ny tranontsika fa izao kosa tsika hitodika any amin'ny tranon-drazana. Ka raha ohatra ary ka ao amin'ilay trano ipetrahanao mihitsy ilay tranon-drazana dia mitodia ihany foana. Izay ilay fanorenana ny trano rehetra. Misaotra Jesosy. Hito mihitsy koa tena anisan'ny devoly tsy maintsy raha avana fa io mantsy tena ny afototry ny trano any mihitsy ny ametrahan'ny devoly an'io. Masino izay Jesosy handrava sy hanapaka ny iozina ny fotoana rehetra Jesosy dia tena mbola hibebahanay fa androany tena miangavy sy mangataka anao ampitony ny fahatezeranao aminay ny vokatry ny fahotan'ny razanay fahavonjeo izay ka ny asa taonay rehetra eto hamarino. Misaotra indrindra Jesosy. Hery sy fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy velona avy any Nazareta ny andefasana ny afomason'i Jehovah ny amin'ny tranon-drazana ihany. Na misy karazana ambanivohitra firy na firy, na atsimo na avaratra na andrefana na atsinanana na ampovoan-tany, misy an'izany tanin-drazana tranon-drazana izany na ao amin'izay toeranay azy. May amin'ny afomason'i Jehovah ny ody ratsy rehetra ao, ny tsy maty vonoina, velona rivo-taona, felatana tsy foana, ny va, ny tafita, ny andry, ny avozo, mazaka kofehy, lamokana tody,
be tsy milana voatavo arivo lahy ny ramilamina ny ranomiodina ny tsy mipaka ny danaka mampiahaka ny mandrava sarotra ny tsy laitra mahavory tsy resy atosika mahafeny maharoaka malay misaraka tsy tafototra ny tsy vakindray andro ny fanjaitra fandio rano tsy leondoza ny arongana vaka miarina ny mahafefy ny fandohana ny vato mazava ny tsy ambanda tangena amin'ny tsara sy ny tangena tsy mitsara tsy leondoza feno manana volatsinana ny divava ny velo miriarivo velo miaroaro ny mararim-bitana ny vakatody ny tsy mitsara ny tsy marofy sy izay ody rehetra mitondra loza any an-tranondrazanany izay milevolevonany izay mitondra aretina izay mitondra fandravana may zany ary ny ozina ateraka izany rehetra ny ozina aretina ny ozin'ny cancer ny ozina areti-mandozy ny oziny accident ny ozina ateraka izany rehetra ny fianamepita rehetra may amin'ny afomasin'i Jehova may ny fanamepita ny fanany mpamosavy rehetrarehetra vokatry izany ody rehetrarehetra izany ka miapitapita ty avahoaka an'Andriamanitra ty may hatramin'ny fakany may hatramin'ny fakany izay mahatonga tsy fahatafitana ady sy korotana ao an-tokantrano sy amin'ny fiainana may amin'ny afomasin'i Jehova may daholo ny devoly sy ny firongony tranobe any devoly izay natsangany any an-tranondrazanany mahatonga fanompo-tsampy mahatonga ny olona tsy afaka amin'ny fanompo-tsampy tsy afaka amin'ny famosaviana may amin'ny afomasin'i Jehova izay mahatonga ny olona tsy afaka amin'ny toaka tsy afaka fijangajangana sy ny fifohana sigara may zany may amin'ny afomasin'i Jehova izay mahatonga ny fahoriana eo amin'ny fiainana izay mahatonga trosa may amin'ny afomasin'i Jehova ny ozina nateraky ny fanompo-tsampin-drazana rehetra may hatramin'ny fakany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona fiainana Nazareta. Sotra Jesosy hamariona izany asa izay nataonay tamin'ny anaranao rehetra izany ary araka ny tonom-bavaka fatao teto hatramin'ny voalohany ny fanahinao masina anao ka hitoetra atao anatin'ny tsirairay avy meo ilay fanahy tsara avy aminao amin'izay meo ilay fanahy mahery avy any aminao amin'izay ny fanahy osa rehetra mora kivy mora reraka ampanahy may amin'ny afomasin'i Jehova izany fanahy osa mora miverin'ny-dalana mora kivy may amin'ny afomasin'i Jehova ny fanahy osa rehetra mahatonga fahaverezana may izay fanahy osa izay may amin'ny afomasin'i Jehova ilay fanahy osa mora kivy mampatonga mora kivy lava tsisy farany may amin'ny afomasin'i Jehova tsy hanana anjara fahefana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra dorana amin'ny afomasin'i Jehova tsy hanan-kery tsy hanan-kasina. Le volontsika koa zao ny devoly mpamaly faty sy mpanara-mody le devoly tsy mazaka resy izany koa le volontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta no andravana androtsahana ny afomasin'i Jehova andravany devoly mpamaly faty tsy mahazo mamaly faty any aminay sy ny taranakay ihany na ny amin'ny tokantranonay na ny amin'ny asanay na ny amin'ny fiainanay devoly mpamaly faty mpanara-mody le devoly tsy mazaka resy le niravana teto de resy hatrany amin'ny fakany may izany fa tsy mamalimaly faty tsy manarakaraka anay tsy mahazo miampangapanga ny vahoaka an'Andriamanitra may amin'ny afomasin'i Jehova may amin'ny afomasin'i Jehova may amin'ny afomasin'i Jehova. Misaotra indrindra Jesosy hiasa mahery ianao any amin'ny fiainan'ny vahoakanao ny ravanay ny devoly tsy eto ihany Jesosy fa manomboka eto androany ny fiatombohany andravany asan'ny devoly foana izahay hamasino ny mpanomponao Jesosy mba tsy horeraka mihitsy fa na mahery avy aminao ataovy mampahery ny olona tsy horeraka mihitsy hiady ka andresy
mandrakariva eo amin'ny fiainany meo an'izany herim-panavy aminao zany. Zany Jesosy nataonay hanamarina izay rehetra nataonay teto ianao Jesosy hamarino any amin'ny fiainana ihany, ary mba mangataka aminao zahay fantatray fa mihaino vavaka ianao, mba havonjeo izay rehetra mangetaentanao Jesosy, mba havonjeo ka ianao andrava ny asan'ny devoly, anangana ny fiainany, anangana ny izay marary, anasitrana, amany olana, andrava ny trosa, andrava ny tsy fahaizana sy ny tsy fahatafitana. Mety mbola misy devoly maro karazana Jesosy tsy voatonay teto androany, ianao no mahita Jesosy, dia an'olotsaina ny vahoakanao tsirairay avy ianao mba ho rafy izany Jesosy, ary andravana izany izy ireo. Misaotra indrindra Jesosy, dia fenoy ny fanahinao masina mandrakariva ny mpanomponao rehetra mba hahery. Misaotra Jesosy, amin'ny anaranao no angatanay an'izany vavaka izany. Amen. Misaotra Jesosy, tehaka mafy eo an' Jesosy tsika. Misaotra Jesosy, voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika eo amin'ny voninahiny tany rehetra. Miady tsy maintsy misy isika tsy maintsy miady, fa isika tsy maintsy mandresy ao, mandresy ao Jesosy. Ataovy mafy ny tehaka, mandresy ao. Ataovy reny devoly mihitsy, tsy maintsy mandresy ao, mandresy ao Jesosy, tsy maintsy mandresy ao famana, mandresy ao, mandresy ao, mandresy ao, mandresy ao, mandresy fanfana, mandresy ao, mandresy ao, mandresy ao, mandresy ao, mandresy fantopo. Tsy maintsy tafita tetondro ny tenanao, tsy maintsy tafita, tafita, tsy maintsy eo, tsy maintsy tafita famana, tsy maintsy tsy tafita, tafita, tsy maintsy tafita famana, tafita, 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 tafita fanfalala, tafita, 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 tomponao mia. Tsofina rano tafita daholo tsika tsiraray avy hatratra ny taona 5 mandresika. Tsy misy zavatra natao zany ka hoe miala mainy zandry, na ny tsara na ny ratsy. Minoa fa efa manomboka misy fanjakana ravy efa ravany, fa zao tsy zay akory fotsiny ihany, fa mila tohizana isan'andro, isan'andro. Rehefa reny am-pelantananareo reny ny sekrean'ny Satana, miorooro izy ankehitriny fa eny am-pelantananao io. Roainy dia volany fahantrahana, ny volany goka, ny ena ihany koa zany ny volany tsy mahita fa tsy hanana isan'andro isan'andro roay amin'ny anaran'i Jesosy mba hita kotoleta izany. Saora tompoko dia mipetraka kely vetivetika aloha, tehaka ho an'i Jesosy rehefa tehaka ihany ho an'ny tsy mialina. Eno voalaza teo moa zany hoe ny mpanenjika moa tsy maintsy misy, fa mila isaorana koa mpanenjika maninona hoe zao mantsy. Rehefa misy manenjika mantsy izy tsy maintsy avao aoriana, dia anao tsy maintsy lasa eo aloha. Ary rehefa aloha anao arakaraky ny anenjehananao mafy mahatonga anao lasa aloha mafy mihitsy. Ka aleo izy anenjika fa arakaraky ny anaovana izay vao maintsika lasa lavitra be mihitsy dia isaorana an' Jesosy zany dia zao ny angatahana aminareo tsiraray avy. Raisinareo ty numéro ny rahalahy safidy mba hahafahanay mandefa message ho anareo rehefa na antaninareo rehefa zoma fanavozana hoe misy ve sa tsy misy le zoma fanavozana. Ray voalohany amin'ny radio tsy maintsy henonareo ao rehefa lahatsinainy amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 ny zoma ihany koa andradray manamafy amin'ny Facebook ihany koa dia mandefa ihany koa amin'ny Facebook hoe misy zoma fanavozana. Raha sady tsy neny radio anao tsy nahita Facebook dia raisy ihany ty numéro ty aloha, fa numéro tsy numéro ako satria tsy arako daholo mamaly anareo, dia tonony mafimafy numéro anao satria efa lasa raisy kely le numéro mahafanareo manontany misy ve sa tsy misy. 034 81 tsy maheno tsara averenina maheno zany ao tsara daholo ve ao arany 034 81 882 17 averiko farany 034 81
882 17 atao hoe safidy ny tompon'le numéro. Ao ny adresse Facebook meka any. Raha ohatra nareo ka hoe manao Facebook dia ny anarako anaty Facebook io le compte personnel Kemina Ro zay le izy. Zay fanonana anazy zay mihitsy hoe Kemi ye na ao fikrimi anankiray. Tonga dia le fikrimi fotsiny jerenareo amin'ny pejy fikrimi dia zarainay ao ny zay mety ilainareo rehetra. Fia cria mi dia eo andreny polycope an'izay tsy nazo raha mila ianareo lasa vao somary le radio zany lasa tsy maraka tsony le fizaranao dia lasa le olona tokony hampanao annonce lasa voasakana kely fa efa misy brown fikrimi atao ambony atao amin'ny rasalama eo dia miakatra kely mamin'ny rasalama ohatran'ny lala mankany amin'ny zakisila iny dia rehefa misy nareo dia mahita plaque ngeza be fikrimi dia reny polycope reny misy akoatran'ireny koa misy dia afaka maka ao nareo hoe zay mba mila an'ilay polycope fa raha vao milahatra ao amin'ny radio nareo dia nandray lasa tsy araka intsony satria lasa filaharam-be eo amin'ny radio nefa misy olona tokony hanao annonce sisy po dia nandray mety ho be dia farany ary inona daholo reto olona milahatra be rety nefa ny radio tokony hanaovana annonce sy anna lasa resaka inona moa zomafanavozana ny tena betsaka tsy mampanina akory zay fa mba misy fandrindrana ihany koa raha izy koa ny numéro an'izy mianadahy reto satria misy mangataka ao amin'ny Facebook eo raha izy numéro an'zareo satria tsy ary za daholo mahay zavatra rehetra fa ary zareo koa mahay numéro an pasteur Alova sy ny compte Facebook raha manana izy. Numéro 034 15 792 81 034 15 792 81 Zay. Lova asina ny anarako ao amin'ny page Facebook dia ohatran'izao poziko izao ny sariko ao. Zao pozy amin'ny pasteur zao zany ny pozinao dia lova asina raha manao Facebook nareo. Zay lova asina. Ho an'ilay ao Facebook ho ato amin'ilay Facebook lova asina ny anarany ao amin'ilay Facebook dia afaka mijery nareo zao pozy manao solomaso zao mihitsiny raha vao tsy ohatran'izao dia tsy izy zay ny ao anatiny ao fa manao solomaso pasteur Yaldis. Inavy mbola tsy hainareo 035 ohatra eny tompoko 032 40 tena tsy mety amin'reto le 32 33 34 11 azafady 34 11 538 20 34 11 538 20 32 40 538 20 ihany koa 32 fotsiny no miova dia 40 tsy mitovy io numéro vao nalaiko fa numéro-ko le 32 33 34 607 10 daholy zay ny 32 07 617 10 32 33 90 607 10 34 07 607 10 tapitra tsy araka ao ary 32 40 le teo 538 20 iny ana personnel iny fa ny flotte ho an'ny kambanana ny foy BFPVM 32 07 617 10 10 ohatranay ihany 32 07 617 10 dia ny 34 personnel anankiray koa 34 07 607 10 za be numéro be efa tsy arako tsony fa efa manana secrétaire zanako secrétaire zay ao le zany mahatonga ny numéro be dia be misy partie tena tsy mahazo mihitsy raha tsy le telefona foza mandeha any fa foza mihaja eo an-tanàna ihany sora tompoko Facebook Aldis Léonce zany hoe anarako dia anaran'ny vadiko dia sarin-janaka iny eo zay Aldis Léonce A2L DIS dia Léonce tsy Léonce Léonce zay Aldis Léonce fotsiny dia zay voarainareo daholo ve zay tompoko
eny ary dia mirary fety sambatra be ho antsika tsiraray avy mihitsy izay ny ekipa Zoma Fanavoasana hivavaka metraka tsodrano pasteur Yaldis rehefa avy eo dia vitsy izay dia samy fandaontsika enganeka ombanao Jesosy izay no izy manaova fety sambatra daholo hatsangatanana samy io tahin'Andriamanitra amin'ny herintaona indray amin'ny herinandro ange zany amin'ny taonao avy koa zany tsangana antsika jiaby hivavaka faly zay Jesosy fifalian'olona afaka satry hiaraka eto mandrakariva nefa zarazaraina samy manana ny tokantrano ao ny mody lavitra ao ny akaiky ny angatahako aminao Jesosy porofoy aminay fa Andriamanitra nisam-pianakaviany Israely ianao ary ny Israely koa olonao hitoetra ny tokantrano ny tsirairay avy ianao hitsena azy ampifaliana mpitiavana ny tokantranony any handravany kitontaona rehetra hanitsy ny melomeloka rehetra hampietra ny avoana hampitsahatra ny tafio-drivotra zay sarotra indrindra amin'ny fiainan'ny tsirairay avy mino a Jesosy fa zay rehetra ataonao tsisy masakana ary tsy misy maharombaka ny ampelantananao tantano arovy amin'ny loza sy ny atambo ameno ny banga amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ianao hiara mandeha aminy anao namorana amin'ny sarotra sotra Jesosy mametraka ny fiainam-panany tsirairay sy ny fiainan-tokantrano ampelantananao indrindra fa ny fivelomany ho ambany fahasoavanao ny anaranao Jesosy Kristy tompo azahoana maniry manandratra izany vavaka izany raina izay ny an-danitra masina nanasaza honay ary mamelany elokay tahaka namelanay zay ary izy mitondranay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana azy raha isonsodrano zay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo hitahinareo viaozionany Jehovah ka hiaro anareo ampitoetra ny fahatsarany ao am-ponareo izy ary ho marina aminareo zay voambarany manao hoe vao mijery anareo dia nasoa anareo ao zay lehibe ny fitiavany anao aza matahotra aza merikerika miorena tsara aza miova fa Jesosy tsy miova omaly Seigneur mandrakizay momba anao ambara-pahatonga ny fataberan'izao tontolo zao aza ny amin'ny avo indrindra ny saotra ny derany voninahitra anao ny famindram-pony mandrakizay mandrakizay amen enganeka ombanao Jehovah nadisiana ampahery lalanda ava enganeka ombana Jesu ombana 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 wane Jesu ombana 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 eganeka ombana Jesu voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any halleluja masina 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 Jehovah tompony maro eniky ny voninahiny tany amen tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka samy hitahiany Jesosy olo jiaby tsara raha mifandray tanana nareo alohan'ny andehanana Ray sy ny tanana dia manaova fety sambatra hoe otahiany Jesosy manaova fety sambatra zany mpanarika Zoma zany olona mifankaty be reo dia mifampitsodrano reo sotra n'izy mianadareto sotra pastera otahian'Andriamanitra otahian'Andriamanitra ianareo otahiany Jesosy Kristy tompo makasitraka antsika rehetra dia samy manao fety sambatra be mihitsy ambany fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo izany le akanjo ho an'izay nanatra le akanjo hozaraina ho an'ny sahirana dia afaka raisina ty daholy ny fanohanana io raha la safidy safidy tiana safidy afaka atodika kely makaty ve le caméra ito amin'izay rahalako sora tompo sora betsaka atodika kely betibetika fitsiny zay ena re mbola mandeha mivatanana izy amin'izao dia mamarina kely amin'le Facebook zay tenena zay
Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika tamin'ny fahatanteran'izay fotoana izay dia mankasitraka anareo tamin'ny tambazotra serasera ifonana kely moa fa noho ny antony fandaminana dia mety nisy ny fahatarana ny fahatongavan'ny sary tany aminareo tany ho an'ilay nantany be dehibe mahakasika ny polikopy afaka alefa aminareo amin'ny message électronique zany reny fampianarana reny ho an'ny any andafy sy ny any amin'ny faritany rehetrarehetra ho an'izay afaka maka amin'ny polikopy kosa afaka tonga ihany koa izy atao tanànan-drano na ao amin'ny birao amin'ny fikrimia maka an'izany polikopy izany ny tapany kely izay tsy hitanareo teo dia afaka mbola mifampiantsika dia afaka hazavaina aminareo satria nisy nefa tapany voalohany tamin'ny heriny dia nisy ihany koa ny tapany faharoa tamin'ity androany ity izy mianada pasteur Lovo moa zany sy pasteur Eldis no niaraka tamintsika tamin'ity androany ity dia mila atambarintsika ireny fampianarana tapany voalohany reny azahoantsika an'ilay tapany faharoa satria tsy ho azontsika mihitsy ilay tapany voalohany dia tapany faharoa raha jerentsika aloha dia tapany voalohany zany satria reny asan-devoly reny mamatitra amin'ny Madagasikara mamatitra ny isam-batan'olona mahatonga antsika mahantra be tahaka an'izao ka rehefa potika ireny asan-devoly reny misokatra ny fiainan'ny malagasy dia tanteraka misy ilay teny olohany fa tsy rambony izao Madagasikara misy antsika izao satria ho amin'izao fifoazana izao no aminjena ny Madagasikara dia mankasitraka antsika tamin'ny fiarahana hatramin'izay raha misy moa ny sosokevitra avy any aminao hoentina manatsara ny fandaharantsika sy izao fotoana izao dia afaka miantso ianareo ny compte Facebook dia le Alain Hyacinthe miaramila ny Kristy iny any ianareo mandefa MP any na ny Laratarby izay efa hitanao anatin'le Facebook iny ny Laratarby koa dia mifampiantsika raha misy fanatsarana sosokevitra avy any aminao raha misy mihitsy moa mifanohananao ahafahantsika manatota be da be andreny polikopy reny zaraisika any ambanivohitra na ny fitaovana mihitsy hoentina hanatsarana ny fifandraisantsika dia raisina izany an-tanandroa mihitsy ho voninahitr'Andriamanitra ray mankasitraka dia samy ho tahin'Andriamanitra veloma daholo tsika tsiraray avy any an-tokantranony mandram-piana tompoko manaova fety sambatra sora tompoko zay sora Jesosy